Tafaraka indray isika ato anatin'ny miara-manonja MBS Radio Madame ny ity zoma raika amby roapolo ny volana janoary 2024 ity anterina ny araba ao Ambampirarintso ho antsika mianakavy na ianao eto an-toerana na ianao any ivelany tsy atonona ihany koa ny fisaorana ny lainahary satria matoy isika tafahoana amin'ny alalan'ny sary sy ny feo dia no izy ihany koa ny andro raha teo efa mpamihiratra eto Antananarivo dia isaorana ny lainahary izany. Feno dia feno ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity akoatra ny famakavakana izay hoentin'eto eo ny namana faniry Razafy Manantany eo ny solomavamboaka ny Madagasikara vao vita tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaenina Totosoa Andriamampandry dia eo ireo famakavakana sy fitondrana fandalinana maro samihafa mba afahantsika mahafantatra ny zava-misy eto amin'ny firenena izany. Izay no hoe latompo lahy sy tompovavy fa ny faniriana dia ny hoe ny rahantsika mandritra ny oraro mahery any ka dia ao anatin'izay no irarirany amin'ny hoe mba azahoanao izay zavatra tokony ho fantatra mba afahantsika miatrika ny fiainana isanandro ikatsahana ihany koa ny tsara sy ny mendrika mba hitsonjovana ny taranaka any aoriana. Eny ary tompolasy tompovavy hiditra amin'ny votoatin'ny fandarana isika. Miarabanao Faniry Razafy Manantany. Dia misaotra rina sady miaraban'rina ihany koa mbola totosoa matsara ny faraika amin'ny roapolo volana janoary tsika. Dia miaraba ny teknisiana izay mampita ny sary sy ny feo naiza misy azy ireo zany eny amin'ny toeram-piasana izay ahafana zany mandrindra sy mandamina ity miara-manonja ity. Miaraba antsika ihany koa izay manaraka mijery mihaino ny fandarana miara-manonja miainga eto amin'ny MBS radio ny fahitalavitra ary ny radio Mada zany. Ny fanamarihana vitsivitsy avy amintsika dia voaray tokoa ary ampitaina any amin'ny teknisiana fa misy dia tena tsy avy aty aminay mihitsy raha ohatra ka somary indraindray mihisatra ny fandraisantsika ny miara-manonja amin'ny Facebook ohatra na indraindray misy misaotisaoty zany dia resaka réseau zany dia mijaly réseau mihitsy ny eto Madagasikara fa atao ahoana moa zany satria dia opérateur hafa no miandraikitra izany dia zay le olana ao anatin'izany. Eny ary anomboantsika ny zava-misy aloha zany dia aleo atombotsika amin'ny hetsika izay nataony ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahatelo izay nosolotena ny birao politika ny antoko Tiko Madagasikara. Miara-miasa daholo moa zany rehetrarehetra zany atao anatin'ny antoko Tiko Madagasikara satria dia tsy mitaza-potsiny ny vona mahazo ireo vahoaka ny amin'ny faritra samihafa misy azy ireny ny antoko Tiko Madagasikara dia nitondra izay fanampiana izay teny Korondrano Andramahery. Fantatsika tsara Korondrano Andramahery fa dia toerana misy izay trabona mafimafy izay eny amin'ny boriboritany fahatelo no misy azy dia nanatitra izay voatsirambony tanina moa amin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka ny Tiko Madagasikara feno rahalambimanana sy ny birao politika moa zany izay nosoloan'ny Rina Randriamasinoro sekretera jeneraly sy Rakotondrina Jean-Claude Roger izay mpandrindra nasionaly ny antoko Tiko Madagasikara arak'izao hitantsika amin'ny sary izao. Tsy mitaza-potsiny isika fa miezaka hatrany izany antoko izany ary manakaiky ny vahoaka tsy mitondra tanam-polo fa mitondra na dia ny fankahirezana am-bava koa raha dia fa zava-dehibe araky ny hitantsika tamin'ny sary iny zany. Zay no mahakasika izay fa dia iverina amin'izay tsika satria androany moa tsika rehefa zoma tahaka izao dia ho an'ny fandaminana solombavam-bahoaka dia ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahaenina Andriamampandry Totosoa no miara-dalana amintsika. Izy moa dia fa diso fantatsika izay mpikambana ao anatin'ny Vomera fanadihadiana momba ny resaka ady tany ho an'ny eo anivon'ny Antenimera Pirenena. Fantatsika ihany koa ho an'izay efa nahalala azy hatramin'izay dia mpampianatra mpikariko izy mpikarika mpampianatra ary dia manana andraikitra lehibe eo amin'ny tontolo ny fampianarana. Tiana ihany mampatsiahy an'izany mandrakariva satria dia anisany manana ny hoe sakamalaho sy avoso samy manana ny anitra ho azy sady mpampangolahy anaty katsaka izay mivoaka babany avokoa ho an'ny solombavam-bahoaka Tiko Madagasikara zany ka
tsara ny fampiresahana amin'izany satria dia anisan'ny hoe l'homme qu'il faut à la place qu'il faut amin'ny zavatra rehetra zany ho an'ndray tompona ndraikitra sy olom-boafidy ato anatin'izany antoko tiako Madagasikara izany ho an'ty fanombohan'ny fandarantsika ty miaraka amin'ny député Tsotso Iaraba sika dia apiditra ny loha hevitra amin'izay miaraba député Tsotso sady misaotra aloha hoan'ny androany tafaradalana eto indray tsika rehefa tamin'ny heriny no niara-ny adevitra raharaham-pirenena adiny ray sasany be zao dia tafaradalana dia mino tsika fa afinaritra indray ny adevitra miaraka aminao faly miarabanao iafaniry ary miaraba ihany koa ny teknisianina rehetra ary ihany koa miaraba ny mpanaraka rehetra ny mpakafy rehetra miara-manonja na manaraka nareo amin'ny fahitalavitra mivantana amin'ny MBS izay tena maro dia maro eo koa amin'ny radio MBS radio Kamada izay maro nareo no meno na hatrany anaty bus io na any amin'ny toerana ampiasana io na eny atambary na eny atsaha na eny na any atokantrano any anaty birao dia mieno ary eo koa ny alana amin'ny Facebook zany izay maneran-tany dia mankafy ity miara-manonjy ity dia miaraba nareo ary mirary soa nareo hatrany ny tenanay eto amin'ny miara-manonja ary eto ny tenako dia mankahery indrindra ireo izay trabona maro eran'ny Madagasikara amin'izao rano tena hoe miakatra mbola tsisy toy izany amin'izao fotoana izao eny ara dia mankasetraka ny solomamboaka totosotsika amin'izay teny fiarabana ny entiny teo izay ny anomboantsika azy angamba Andriamatoa solomamboaka aloha iodiny eny aminao mihitsy ny aloha zany ny fanombohana ny adevitsika satria misy zavatra maro izay tokony ho resana ihany eny Ambohimanarina eny zany tamin'ny ty herinandro ity sy diso angamba ny omaly mihitsy aza zay de nandeha afaka omaly dia nandeha nitsiboka tao anaty rano ianao tahaka mahazatra moa efa mahazatra ny député Tsotso le mirobo-drano zany na io mirobo-drano manadio tanàna na io mirobo-drano zay manala ny tsikafona de tamin'ity indray mitoraka ity indray zany de ny robo-drano député Tsotso zay angatantsika namana teknisianina mba handefa izay sary izay zany teny Ambohimanarina teny ny Jinjavary ny solomamboaka Tsotso zany niaraka tamin'ireo tatsaha eny Ambohimanarina misy ny vary efa hita hoe matoy député Tsotso arak'izao sary hitantsika izao fa misy ihany koa ny vary somary mbola maitsomaitso kanefa dia tsy maintsy injinjaina ngamba io le mety hoe olana sao divotry ny rano ny vary dia tsy maintsy nalaina melony fotoana akoatran'le vary efa matomo zany hitantsika amin'ny sary zao ny solomamboaka Tsotso zany nanao an'izay asa miaraka amin'ny tatsaha izay ny tanàna Ambohimanarina makaroa izy ity ho atsika zany tsara ihany mitondra an'izay tantara zay satria maninona no resahantsika dia makaroa sady tanan-dehibe izy no maka régime manambany vohatra kely zay satria de feno mpamboly sy piopo eny amin'izany Ambohimanarina zany ary Ambohimanarina zay mitohy an'Ambotry Manjaka miazo eny Ambohidratrimo iny dia ao anatin'le hoe lemaka be tsy mitatatra zany dia anisany tena mikokana zay hoe tena mahatanan-dehibe sy mahambany vohatra izay zany izy moa zany de tafiditra ao anatin'le boribory tamin'ny faheniny eto Antananarivo renivohitra zany ny zavatra nitranga tamin'ny afaka omaly io député Tsotso zany eo moa ianao mbola nazava rehefa aveo hoe firy taonina indray ny vary vokatra niakatra tamin'ity nanahoana ny fifalian'ny tatsaha zay afaka ny jinja vary afaka ny velo vary ihany koa zany eny amin'ny faritra rehetra misy atsika eny ngamba tsy maintsy mbola hitondra an'izay hoe mety ho endrik'ilay fanahazam-bary aty aoriana indray rehefa misy fotoana satria Ambohimanarina koa dia anisany manana an'izay tena hoe fanahazam-bary amin'le nahazatra azy izay amin'ny ankapobeny dia iny ho resantsika ihany satria zany tsy hoe inona akory fa vokatr'ilay hoe fahateren'ny toerana ihany koa dia mitady toerana ahafahana manavary rehefa tonga le fotoana zany mba ahafahana zany mahazo vary maina tsara vao mamotsy vary akoatra ity hitantsika amin'ny sary ity député Tsotso tsy fatako inona ny loka teto na tsaramaso na inona moa zany fa ao anatin'izay hoe fiarahamonina miaraka amin'ny vahoaka zay ny zava-misy iray ihany koa tsy andan'io adevitra io satria niakatra moa ny rano nanomboka tamin'ny lasinainy teo député Tsotso zany toy talata moa zany ny tena marina kokoa latsinainy foa talata de misy trangan-javatra ihany koa tsara mba ho resahana rehefa aveo satria dia
any am'le canal C3 eny Ambohimanarina iny a dia misy manao foto-drafitrasa amin'izany toerana zany a zay everitsika fa manimba ihany zao trangan-javatra ao amin'ilay fitohanany rano ka tsy afahan'ny rano mifamezivezy zany eny Ambohimanarina misy an'ity toerana ity dia ao anatin'izay hoe tokony ho lakan-drano ahafahana zany mamarina ny rano avy aty Antananarivo renivohitra. Anisan'ny zao tony olana amin'izay hoe fahadiboan'ny rano izay dia tsara ny fitondrany député Tontsoa an'izay zava-misy izay. Itony moa maso mahita ho an'ny mpanao gazety dia nalaina zany satria dia entony solombambaoaka dia hiresaka izay. Kanefa na izany na tsy zany dia misy ihany ny efa ezaka nataon'ny solombambaoaka Tontsoa tany aloha tany ary ataontsika mbola tsy dila izy fa mbola vao ray volana teo io angamizay nanamboatra tetezana teny Anosy Vavaka teny anisan'ny nampijaly mimponina zany tetezana zany. Raha sanatria ka tsy vita zany ity tetezana ity dia safotry ny rano tao ny vahoaka teny Ambohimanarina zany. Vita ny tetezana amin'izao fotoana zao dia mba afaka mifamezivezy ny mponina zany eny amin'izany toerana izany teny Anosy Vavaka, toerana zay anisan'ny nampijaly vahoaka itony. Ny foto-drafitrasa tahaka izao dia azo lazaina fa manamaivana ihany aloha ho an'ny famezivezen'ny vahoaka eny amin'izay toerana zay tena manahirina zay. Hitantsika amin'izao zany ilay fahavitana zay tetezana izay. Teo izy azo zao izy dia hitantsika amin'izao fahatsarany izao zany mba ahafahany rehetra mifamezivezy na ny resaka sécurité dia efa zava-dehibe amin'izao satria ny matetika mivezivezy dia eo zany ny zokiolona, eo ireo bevoka fa eo ihany koa ireo zazakely na ray aman-dreny mitondra zanaka mifamezivezy eny amin'izany toerana izany. Nentintsika izay zava-misy izay andraisana ny solombambaoaka Tontsoa sady angatahana amin'ny fanazavana sy ny fomba fijeriny sy ny fivoarany zava-misy eny Ambohimanarina eny ao anatin'izao hoe azo lazaina fa somary vanim-potoana manahirana kely antsika izao député Tontsoa. Ya, ka tonga dia tombontsika amin'le voalohany ngamba faniry le sary fanehoana fa miakatra ny vary aloha amin'izao fotoana zao eny amin'ny Lemaky Apetsy Mitantatra sy eny Ambohimanarina. Ary raha miakatra ny vary ndrano efa miakatra dia tsy maintsy mahampiakarina ny vary na dia hitantsika amin'izao sary zao rehefa mbola tsy dia tena masaka loatra fa noho ny fatahorana ny fiakaran'ny rano dia aloha mba misy kely araisina zany dia zay zany natonga ny tenako miaraka tamin'ireo tatsa zany nampiakatra n'izany ny vavahary zany zany tamin'ny Afaka Maly. Izao fanehoana izao zany dia aseho hoe ny mpitondra dia mila izay hoe modely zay le faiza mitarika izay. Fa tsy eny ambony birao fotsiny ianao tsy mahalala ny fahasiarana ny tatsay ianao matahotra dity ianao matahotra rano potaka ianao fa tsy revo ny tenanay tena hoe miaraka misala ao anatin'izay ary miara misakafo miray lovia amin'ny tatsa amin'ny olona sahirana. Inona ny loka teto zany totokena sy tsaramaso ny loka teto zay hoe le tena hoe teny gasy zany ao anatin'izy ary zavatra tahaka izao zany ny fampisehoana fa tsy vitany hoe mitatatata eny ambony eny ny mpanao politika rehetra mihitsy no tiako tenenina tsy vitany hoahoao any fiainana ny teny anao dia hoe zao nataonay nefa tsy zavatra atao na hoe mikritika fotsiny koa anao dia hoahoa mila miasa mila manao action zany mila miosina amin'ny vahoaka ianao ary zao dia modely asehoko ho an'ny rehetrarehetra mpanao politika na izy na izy hoe mila mitakosina amin'ny olona ianao mila miara-miasa amin'ny olona ianao fa dia raha tianao iova ny olona raha tianao hiasa ny olona dia mila ianao manantona azy ary maneho an'izay modely zay zany ao anatin'izay zay natao hoe fahaiza mitarika faniry zany ny tokony tsy hananany mpanao politika tsy hananany mpitondra amin'izao fotoana izao dia reny rehetra reny na za mitsoboka anaty rano manala ny tsikafony reny rehetra reny dia reny dia fanehoany reny zao dia mba tonga saina ny mijery any le mpitondra dia mba ny miaramila sy ny polisy indray ny rany mandana le tsikakafona ao anatin'ilay izy. Fanasany tena tiako mihitsy hoe nareo mihitsy nareo membre gouvernement nareo
mpitondra rehetrareo no mijoboka mihitsy mamahita aminy hoe mafy ngely zavatra sedrainy vahoaka am'izao fotoana zao e na ny hoanina hoaniny io volovary ataony io nge tena mafy e tokony hitanareo mihitsy zany hoe tena misy dingana maro fa mahazo an'izany vokaokapary zany ny olona ary am'izao fotoana zao ifaniry sady hitsofoka iny amin'ny zavatra andresahana rehetra teo hoe ny zavatra ho atao zany matoa misy zao raha nitondraka izao de misy ny zavatra tsy mety nataony fitondram-panjakana sy ny commune urbaine Antananarivo hita sary teo zao de amin'ny canal 7 ao Ambomana ao Anosy Vavaka anakarana izy iny faniry alefatsy keo le technicien le sary azavady eo ambonina canal 7 zao ve de rariny zao nge de zao de tsy mandeha manakana ny lalan-drano zao de anisany karana zao mahatonga ny rano mahatonga dibo-drano zany tsetsina zany le canal de tsy misy voany de dibo-drano ary tsy Ambomana nge no dibo-drano aminy izy no autorisé an'izao fatana de zao ny ministèren'ny fanazarana tany sy commune urbaine Antananarivo tompona andraikitra am'izao anisany fotsiny efa niry mbola resantsika avy eo moa zany ny ao anany resaka momba sao de tsy rariny eto amin'ny madéputé de Madagasikara zay efa fito taona boribory tamin'ny fahenina tonga de baiko no ataoko jereo akaiky io fa raha tsy mandray ndraikitra am'izao kosa nareo de tena hoe nareo misy ny tena mamono vahoaka ao anatin'le izy ara-dalàna ave zao aiza ny permis an'io de iza nanome permis an'io fa raha zao kosa aloha faniry nahazo permis de tena hoe miantso ny bianco ny tena sy tompona andraikitra rehetra fa tena tsy rariny zao fa tena mamono vahoaka am'izao fotoana zao manaraka izay sary farany teo ifaniry dia iny tetezana zay nataony tena volaposy fotodrafitrasa na totaony tena tamin'ny ray volana sy tapany teo jereo fa neny anticipe ny tenako raha tsisy an'iny zany inona nantanany vahoaka tany Anosy Vavaka avara tanàna iny io zao ry izy ndrano an'io io ary izy efa vita de mbola difotra ihany le izy fa raha zany zany no tsy nisy an'io de nilomany zany ny olona atao de ahoana ny zaza mambiavavy ao anatin'izay lalana koa vita ao fotodrafitrasa reny jereo nge fotaka be io zany teo aloha teo fa nay nijery ny tena de natao zany ahasosy tsara ny fiarahamonina ao anatin'izay manahoana izy am'izao zany zao zany izy de io vita tsara io fa raha sanatsy tsy vita zany io lalana io koa fa de nanahoana zany ny fotaka sy ny rano teo nafahany olona mivezivezy nafahany olona ny vezivezy de ny olona zany raha tsy trirany de mibilisatra firifiry eo isan'andro mifamezivezy am'le lalana olona tena Manarivo Manarivony satria anisan'ny be olona ny ao Anosy Vavaka sy ny manodidina dia mampiasa an'io lalana sy tetezan'io daholo zany ao anatin'izay ny zavatra tsara tena tenenina zany ao anatin'izay ao faniry dia tsy hainao tompona andraikitra satria misy membre ny gouvernement zay anisan'ny mpitondra teny ao anatin'ny gouvernement no mametsiny ny vahoaka hoe nareo viretra tsy fiteny zany zay natonga an'io rano miakatra io ny fako nareo jereo zao io sarifahany eo nge faniry ao alohany io hoe misy aiza fa io tsisy baka ordure aiza ny fako nataon'ny olona ary ao anatin'izay de tsy maintsy ataon'ny olona eny le izy sa ho atena any amin'ny commune urbaine Antananarivo ary Andriamatoa Bentana efa nyteny hoe rehefa tsy anina fako tsy voaroka rehefa tsy voaroka de atero aty izy ny tompona andraikitra ianao ny tompona andraikitra voalohany ngabe ny tanàna jereo zao eraky ny tanàna nge misavona nge zao ny fako faniry fa torany vava mihitsiny ka tena hoe miteniteny foana ary zavatra atao tsy karaka ny vava zay natao eny amin'ny Ambominarina zao ohatra de manao fitaranana ny olona am'izao eo amin'ny somy atao eny varatetezana Ambova nesorina ny baka ordure nefa eo daholo ny olona no manariny fako so nesorina le avy reny zany baka ordure zany baiko no maiko androany satria arin'ny olona sary zay de aza mametsiny olona rehefa tsisy baka ordure izy isaky ny vohatra sy ny fokotany raha rin'ny olona eny andarana izy erin'ny lalankely izy satria nahoana asan'ny nareo mpitondra-panjakana sy ny commune nge no manao an'ireny
faoarany olona ao an-tranona azy ve le izy zay na hoe ny tompona ndraikitra ho a de ny mpitondra fanjakana sy commune urbaine Tananarivo aza latsaina ny vahoaka hoe voretra manary fako gauche droite etsy ataonay zary le izy ny baka ordure zay ataonareo isapoko tany a tsy ampy nefa asa commune urbaine Tananarivo zany ny olona ngeny mandohetry ary tsy afaka ara-potoana le fako anatiny tsy afaka de lasa mipahandalana mipahandalana zao zao tena misavovona anatiny tena ilain'ny olona vo mainka ny aretina misy de avy le orana de entin'le rika le fako a any anatin'le canal zay nge le izy anisany tsy voatery le vahoaka manisy an'le fako fa tsy mitatitra le commune de eny amin'ny lalana lizy eny amin'ny trottoir eny amin'ny arabe de avy ny orana de lasa anaty canal le fako mandeha de ty fitondram-panjakana ty foana mametsiny vahoaka rehefa tsy ahirika ny mpanohatra le tsy fitesana de ilika amin'ny vahoaka ianao ve ministry ny communication ministry ny fifandraisana anatina membre gouvernement de vahoaka no meno tsiny latsainao efa mivahoaka natongasy teo amin'ny seza andriamato be ny tanàna Tananarivo renivohitra vahoaka ve no menonareo tsiny rehefa azonao ve le toerana de sy mazobainao zay le vahoaka malala ny ataony ny vahoaka malagasy fa nareo tompona ndraikitra mpitondra tsy malala ny zavatra zay tokony ataonareo ataovy ny fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka ataovy ny baka ordure ny lalana zay ataonareo de asio assainissement le izy fa ny lalana zay totaona ataondry zany hoe ngery fafaniry raha mimi norme de tokony 4 centimètre farafakeliny fa inanareo le izy de vo avy ny orana tsy ampy heritaona akory de sy mba ny lalana jereo so lalana ireto Tananarivo renivohitra tsisy entretien route nationale tsisy entretien ny entretien zany tokony atao mandavataona zany réflexion raha tsy hitanao mihitsy tsisy misy le izy de aiza de potika vo mainka potika tena naizanaizy eto andrenivohitra zay ale tena tsy renivohitra tena grave tena nefa capitale de Madagasikara jereo ianao atao madinika 67 Besarety Anosipatrana Ambomanarina jereo fotoana nge lalana zao hoe potipotika rano miakatra noho izay fako sy ny tsikafona tsy voalanareo ry ministera ry mpitondra fanjakana sy ry commune urbaine Tananarivo fako zany aloha io mahatonga an'io raha miakatra amin'izao fotoana io le lakan-drano a tsy voadio ny fako tsy voary any amin'izay tokony noho izy tsy mandray ndraikitra ny commune urbaine Tananarivo a ny fanarana ny tsikafona ny tenako indray ny manala miaraka amin'ny apipa efa manao zay vita ny apipa anatin'izy fa tsy vita korery sy ny nefa samyvay amin'io efa naverina any amin'ny commune efa natao an'le SMA izy ao anatin'le izy ny fahatelo ho resantsika avy eo ny fanatofana tany ty sy ny tambary zay tsara manakambara amin'ny misy tsika rehefa io no mahatonga ny rano miakatra tompoko zay ndresahako rehetra zay iza nanao an'izay nareo am'izao nge nanao an'izay de zao ny vahoaka mizaka ny tserany aina tena mampany nge faniry ny trabona mahazo ny olona noho ny le tsy voafehanareo tsy voadionareo zany lakan-trano zany noho ny remble nataonareo ny fanatofana tany nataonareo tsy fitsy ny fanadiovana ny assainissement ny lalakely sy ny lalana zay ataonareo de zao le vahoaka miaritra mizioka an'izany zao menjera ny tranon'olona am'zao fotoana zao faniry mirotana feny rano de tsabona ny olona am'izao fotoana zao mety ao tany renivohitra zao tena mampana elo ary amin'ny boriboritany zay na voafidy hafaniry de saika isako ny fokotany de misy trabona daholy am'izao fotoana zao nefa tsy voakarakara izy reo aiza mibe zerise ao anatin'le izy ny taonty tsy ampy ny fanasinan'le olona ereto Tananarivo renivohitra raha ny amin'ny EPP olona firy no vangongo amina salina anankiray faniry no Covid nefa eo mbola ady afako de mbola mikasokaso koa le olona ny sakafo zara fa mahazo tena manahirana nefa vola ohatrinina no tantany io BGRC io sy ny ministera mahakasika an'izany atao an'ny trabona zany de tena mampanahiro zao faniry de aty amin'ny solombamoaka daholo ny fisananoana magnangataka ny olona ny tena zao manampy ny trabona ny tena manampy n'inona fa aisinareo hoe ny tena zay kely vita no mihena nefa tsy asan'ny tena le izy fa ny tena tsy maintsy mandrandraikitra ao anatin'le izy ministera pia tsy midina sur terrain ao anatin'le izy mba manala tsikafona mba manalana mba mijery ny trabona de manome fanampiana ao anatin'le izy da eto zao de nangataka amiko
hoe anao planche nanaovana lakana ny eny atsitra avao enao savaka omeko nareo raha pitsy nareo de omeko satria efa tenda andrano fifaniry mbola tsy evakery zareo mbola tsy tafavoaka am'le toerana misy ny tenako zao nanao lakana ho andreo mba andehanan'ny olona de ohatra n'izay koa ny amin'ny fokotany hafa ny tena zany manao mba andehanan'olona lakana ao anatin'le izy satria anao raha anao an'le tetezana am'izao tsy azo atao am'izao orana izao le izy tsy aizany solombaboaka inge zany fa noho ny tena manana didy fiarahamonina amin'ny fiarahamonina nefa asanareo zany nareo manana moyen zany volam-bahoaka ny tantaninareo anaovana an'izany fa aizanareo anatin'le izy ary zao vony zao mila fitondrana mpanjakana ny vahoaka mivary ny olona tsy ampinareo ny olona am'izao ny rano miakatra ny tena solombaboaka reny no mitsoboka re anaty rano re nareo vao mahita rano de mitsoka fa matahotra rano potaka rano maimbo nefa nareo tsy ampy misy le fikasikasoanareo amin'ny vahoaka tsisy ao amin'ny deutérain reo ry faniry tsisy fa amin'ny deutérain zany ngindena am'izao no faiza mitarika ho atsy anananareo tsy modely nareo na ny fomba fiteny oeraoerany ihany ka oeraoera fotsiny nareo modely nge nomeko modely nomeko jerevy daholy ny zavatra nasehako reny atonga asiananareo reny nareo nge totokanao ane fa tsy za fa asehako mihitsy reny zay le capacité de leadership zay trananan'ity fitondram-panjakan'ity fany ny fanetretena zany de mibeda be no miteny amiko ianao hoe professeur amin'ny université ianao hoe mpampianatra apikaro olona député ianao de misy le député sao de tsy mety ianao miosy potaka ty manampy anay mirobo-drano maimbo ty anao manalatsika avana mila fanetretena ho ale izy za de olon'ny vahoaka olon'ny fiarahamonina tsy mampaninina anazy ao anatin'izay zany zavatra rehetra zany tokony ho jerevana zany am'izao fotoana zao no fanampiana tsy ampy ny fanampiana omeny BGRC omeny ministère tompona ndraiky am'izao fotoana zao ny commune urbaine Antananarivo de mametsiny ministère ny fanazariana ny tany ministère ny fanazariana ny tany mametsiny ny commune urbaine Antananarivo ho alefantsika avy ngamba zay faniry zay mihitsy ngamba mba ampitohy ny adevitsika sy ho fantatra ny vahoaka hoe inona ny zava-misy am'izao fotoana zao ary iza ny mahatonga an'izao olana izao ary inona ny vaolana zay tokony raisina am'izao fotoana zao d'accord zay mihitsy no hidirantsika am'le adevitra faharoa satria efa ela no mba ny nandrasana hoe rovina mba hiteny le ministra tompona andraikitra ny fanajariana ny tany mahakasika n'ity resaka ranobe ity maninona tsika no resaka hoe fanajariana ny tany de rehefa miresaka fanajariana ny tany tsika de resaka urbanisme zany resaka plan d'urbanisme zany sy resaka urbanisation maro be ny ao ambadika zany adevitra rehetrarehetra zany de resaka ramble rehetrarehetra zeny ny resaka fahafahana mikajy ny resaka fananatany sy momba ny tany amin'ny akabeany sy ny fikajiana ny tanàna sy ny tanàn-dehibe sy ny momba na tanàna zany de ao anatin'izay daholo le resaka fanajariana ny tany zany ka ity de nisy faneo-kevitra natao ministra Ihajo Andrianarivelo zay ministra ny fanajariana ny tany zany mahakasika indrindra ny ity ranobe eto Antananarivo ity faneo-kevitra zay nataony tamina fahitalavitra tsy miankina izy ity de ny sotomona tam'izay zany ny sombony ty faneo-kevitra ity mikasika ty hoe inona ny antony zao fiakarany zao ranobe eto Antananarivo renivohitra sy manodidina izao de hoenotsika le izy ao anatina segondra vitsy dia rehefa avy eo miverina zay sy député Todsoa miresaka mahakasika ity interview na resaka nataony ministra Ihajo Andrianarivelo ity namana technicien ny rano miakatra eto Antananarivo dia tsy voatery raha amin'ny resaka fanotofatany ihany fa betsaka ny lafiny mahatonga an'izany araka ny voalazantsika teo ny fitombon'ny mponina dia niteraka fananganana trano any amin'ny toerana sy tokony hananganana azy ny fitombon'ny mponina dia niteraka fako marobe dia tsy araky ny tompona andraikitry ny tanàna sy ny manodidina manala azy dia ao ihany koa ny olana amin'ilay tsy fanaran-dalàna amin'ny fanaovana an'izy ireny tsy fanaran-dalàna zay misy minimana ao an'izany fa misy koa ao anatin'ny tsy fahafantarana satria fantatritsika ihany koa fa tsy ampy ireo manam-pahaizana miasa eo anivon'ireny commune raha eto Antananarivo fotsiny sy ny manodidina sy eo anivon'ny ministera amin'ny ankapobeny amin'ny fampanarahana an'ireny asika eny iny lay sombon'lay faneo-kevitra député Todsoa
nambarany teo zany fa tsy hoe ny raha miakatra de tsy voatery fanotofatany zay ny nambaran'nga ministra zany narovany aloha zany le fanotofatany zany asa hoe inona ny tena dikan'izay adevitra tiany aroso zay hoe tena miaro am'le hoe fanotofatany fa ao anatin'izay koa hoe de nambarany fa hoe ny fitombony mponina ozy izy miteraka fako marobe de tsy araky ny tompona andraikitry ny tanàna lisy mazava be nge Antananarivo renivohitra ny teneny izy ny tompona andraikitry ny tanàna ny commune urbaine na Antananarivo renivohitra de tsy ampy ihany koa ny technicianna zay afaka mijery an'ilay endriky ny tanàna zany ao anivon'ilay tanàna ary na le ministera de nresahany anatin'izay zay ny sombon'ny faneho-kevitra le ministra iny zany miresaka an'izay député Todsoa inona ny hevitra mahakasika zay zao de hita tamin'ny tenin'ny ministra ny fanazarena ny tany iny mazava be fa mifanilika andraikitra indray ny ministera ny fanazarena ny tany sy ny commune urbaine Antananarivo ary ny tenen'ny gam mazava hoe tsy mandray andraikitra ozy amin'ny resaka fako ny commune urbaine Antananarivo izy mihitsy no ny teny nefa samy ao amin'ny fitondrana ry zareo anatin'le izy mazava zao zay commune urbaine Antananarivo fa nareo saminareo ary ny ministra am'izao fitondrana zao de miteny mazava fa nareo ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fako sy ny tsesina rehetra eto Antananarivo renivohitra manarak'izay dia tsy mitovy hevitra aminao indray Andriamatoa ministra am'izay ny fanotofatany tompoko indrindra fanotofatany tsy ara-dalàna ny tanimbary na ny dobo io na ny rano zay atao io no mahatonga lisy satria rehefa ataonareo io de zao ankeny lizy tsisy lakan-drano ataonareo tsy misy asinisy mo ataonareo anatin'le izy ivoahan'ny rano ary jerefa ny fanotofatany zay atao eto Antananarivo nandritra ny fitondranareo de jerefa olona manambola na ny karana na ny sinoa manao an'le izy de ahoana ary nazahoan'ireny permis ao anatin'le izy ireny fanotofatany reny ny tena anisany mahatonga ny rano tondraka am'izao fotoan'izao io zay zany de mila tsipihany ary zao raha tsy nitsangana ny tenako sy ny sombavomboaka namboatra trimo tamin'io amboatra manjaka fanotovana ny amboatra manjaka io satria lalana maka ny amboatra manjaka faniry misy an'le fokatany hoe anosy be zay vola mbo manarina mihitsy anosy be zay vola de nitsangana izahay hoe tsy mety io fa raha nisy fanotovana koa io tambary io de voamaika tena loza nazo ny ambo manarina sy Antananarivo tao anatin'le izy ka io tsy manana misy nareo ny atao hoe plan d'urbanisme ka matipaika tsy misy kodrakotra anaovana ny lalan'ny rano ny évacuation eto Antananarivo zay nge efa nytenana zany efa nytenana zany jerevo daholo ny orona tsara rehetra efa roa taona sy tapany no nytenana zay hoe eto Antananarivo renivohitra de ataovy zay drafotra momba ny plan d'urbanisme zay momba ny plan amin'ny resaka tany sy ny fanaovana construction na trano zany ny teny izy teo hoe misy osy izy mitombo ny mponina rehefa mitombo ny mponina de misy trano ozy izy tsy ara-dalàna mahatonga mitsangana ny trano nahazo permis ny olona izany nanome lalana nareo tompona andraikitra ny commune ny manome permis de construire ary misy koa tsy maintsy mandalo ny ministère am'ireny fanaovana ny remblai reny ny fanotovana tany reny zay zany aza mifanilika andraikitra sy anareo fa samy tompona andraikitra na ny commune urbaine Antananarivo na ny ministera ny fanazarena ny tany sy zao fitondra mpanjakana zao nareo zao vao mivory ny filoha sy ny mpianatra misy cellule de crise ahoana ny amoahana ny rano ahoana no naovana an'ity tsy mahay mianticiper ho anareo zay foana ny tena tsy hainareo tadiova gouverner c'est prévoir raha de ty voalohany nareo hoe nanao lalana nanao lalakely tsy maintsy sina assainissement reny efa njery natia mpiandohana hoe ny tambarin'olona ahoana no atao mba tsy ho difotra tokony asiana tohadrano zany natsaraina ny vavarano mba hivoahan'ny rano sy hidiran'ny rano zao zara fa misy vary ny olona nefa vola ohatriny na ny lan'ny tatsaha namboly tao anatin'izay ny fanasana nketa amin'ity tary raha valy aloha zao ny resantsika am'le makabetsy amin'ny tatatra sy ambo manarina ray amanontolo de tokony volana septambra no anetsa na farany volana oktobra nge vonanetsy de zany nisy fiatraikany rasy satria tsy ampy ny fidiran'ny rano de nisy fiatraikany rasy koa izany amin'ny vokabary anisany sao zany naratsy ny vokabary satria tsy nandeha araky ny tokony izy
ny fidiran'ny rano sy ny fivoahan'ny rano de zao tonga de tonga ny rano de drivotra ny akapetrahan'ny vary rehetra zao am'izao fotoana zao de miena zany zao ny fidiran-bolany olona am'izao nefa ny vary anisan'ny sopotry ny sakafo sy ny fidiram-bola ho an'ny olona anapin'ny olona ny fivelomana io vary io hoaniny io de tsy mividy izy de amidiny le izy raha misy ambombava izy anatin'le zao tsy misy an'izay tsony amin'ity faniry ary tsy eto Antananarivo ihany tsy eto amin'ny lemaka be sy ny tantatra tsy eto Ambamanarina ihany fa eran'ny Madagasikara de misy fiatraikany io fambolena vary sy divotra sy ny fambolena rehetra zany am'izao fotoana zao ny inflation ny fidangan'ny vidim-piainana efa tsy voafehinareo am'izao fotoana zao ny fa efa mividin'ny olona ambany de ambany am'izao fotoana zao miasa maritra tsy misy am'izao fotoana zao be ny chômeur tsisy politique de l'emploi na politique an'ny asa ataonareo am'izao fotoana zao izao tondraka daholo zay tsy tondraka be ny traboana manitra ny olona ny vary miena ny voka-bary am'ity eo koa ny tsy fandriam-pahalemana ny vakitrano zao tena tsy misaotra ty faniry ary vehivavy ary maromaro mangalatra mamaky na zaza kely ary de mangalatra am'izao fotoana zao no ny tsy fisina satria tena mangidy amin'ny vahoaka am'izao zao ny fiainana am'izao fotoana zao ny faktura ny jirama vao mainka miakatra le izy fa ary mahagaga ange de zao faniry ny jiro efa zara fa mandeha sy ny rano ary io zany de zao no tokony atao amin'io arakaraka ny tsy mampisy ny jiro sy rano isan'andro de tokony atao misy calcul atao de sy andanany ihany zao nge zao raha atao ny calcul fa ao anatin'ny ray volany zara va hoe roapolo isan-jato ny jiro sy rano no mandeha de tokony roapolo isan-jato ny facture ihany no alohan'ny olona zany am'izao fotoana zao fa zao nge de mahagaga hatramin'ny misy ny délestage ny fatapahany rano faniry de mitovy ihany ny alohan'ny olona ao anatin'le izy vao mainka ary miakatra le izy ka tokony ho tonga saina ny fanjakana am'izao jiro tsy mandeha ny betsaka no mandeha tsy mandeha no betsaka zay indrindra sy ny rano ka hoana moa ny facture nalohan'ny olona mitovy tamin'ny ataona mbola alohan'ny olona am'izao tokony mena roapolo isan-jato folo isan-jato no facture alohan'ny olona am'jirama am'izao fotoana izao zay zany tokony fepetra raisina aloha ary manitana ny vahoaka malagasy rehetra hitaky an'izay hoe tokony zara fa folo isan-jato na roapolo isan-jato farafahabetsany ny facture ny jirama sisany arakaraka le fandanina zay nisy tao amin'ny tokantrano tsiraray avy fa tsy hoe facture nalohany tamin'ny mois de juin mbola lohany any am'izao fotoana zao tsy rarany kosa zany hipiritapaka ny jiro hipiritapaka ny rano ny olona efa miafy ao anatin'le izy zany tokony vaholana raisin'ny fitondram-panjakana aloha satria efa tsy zakany tseran'ny aina-tsony zany izany fandaovana facture ny jirama zany ny olona sakafo hoanina ro zara fa hoaniny am'izao fotoana zao ka iverina am'le anina teo faniry zay zany de fian'izay de tadio fa anaky telo ihany mahatonga an'io rano io tena hoe fitosahan'ny rano io zany azao rano be eto eto Antananarivo sy ny manodidina izao ny fanotofa-tany aloha voalohany indrindra Romblé tany io na tambary io indrindra fa fanotovana tsy ara-dalàna io zany raha anao an'io raha hoe tsy maintsy atao io de jerevo tsara ny irrigation jerevo tsara ny famoahana ny rava zake tsisy politika an'izany maina anototra fotsiny satria misy bisina io faniry vola be io ary zay indrindra vola be andry zala commune urbaine tsy mivahoaka tsotra manana fahafahananao Ramblé zany sy afaka hoe mahazo permis zay indrindra zay asa varotana saka be ary raha manana 50 millions vahoaka tsotra hoe mba hanangana trano tsy Ramblé mamaky azy fa tonga de hanangana trano izy amina toerana ahafaha manangana zany donc zany an-tanan-dehibe koa lafo ny fanotofana zany raha an-tanan-dehibe manina moa anao no fantofana na any amin'ny toerana hafa ianao no anao de any anao no mijeresa Antananarivo ary ty efa tery fandehanany rano solagana eo efa tena sarotra ny ponina mibetsaka mbola etana hoe ny fanotofa-tany no atao de izy za politika anareo zany zay na hoe tsy mahay mitantana ho anareo ary izy efa nitsotra teo nge ianao misy le mato ministra no nitsotra hoe tsy ampy ny teknisianina mahay ao amin'ny commune be Antananarivo izy sy ny ministera de zany tenao mbola PNL le commune amin'io iso zany olona tsy mahay no alinao renareo mpiara-miasa aleo misy mahay ny malagasy tompoko
fa nareo mijery couleur politique nareo fa misy mahay ao anatin'le izy ary nareo tsy vitany hoe mametraka ny olona tokony hoe ay ao anatin'le izy fa sady tsy mametraka ny olona no tsy mahay no incompétent zany le olona ataonareo no tsy tia tanindrazana fa manao kolikoly daholo mibetsaka ao anatin'le izy diso zany misy gasy mahay to fa tsy atsonareo le olona e ny akamakamanaareo ihany népotisme favoritisme fa matoa izy maiky oatra reny fanira aloha de fatany hoe incompétent zany ny olona mpitatana amin'ny commune sy ny mpitatana ao anatin'ny ministère ao anatin'le izy no tena zany teo ao anatin'izay ny faharoa mahatonga an'io rano miakatra be io de efa nazavaiko teo fa feny resahako anatin'le io fako misavovona sy ny tsikafony io de tsy diovina le lakan-drano andehanana mivoaka ve no analan'izany ohatra mihitsy ny tsikafina nalany député Tojoina raha ohatra zany tsy nanala tsikafina zany nareo de sady tsy afaka amin'amboly no tsetsila ny lalan'ny rano sy ny rehetrarehetra asinao de kanala 7 roa rehetra iny zao intenako ny nanao azy de niatsony ampipa hoe tsy vitako rery ty fa ny ampahany ary mba ataonareo de ny ampipany nanao nilany de za nanao nilany miaraka tamin'reo tatsa reo tatsa reo tsy vitany hoe niaranao tamiko fa tsy minakana ireo mbola zany nandony karahamanireo zany ke tsy asa koa zany fa asehoko mihitsy hoe zany ny faiza mitarika totokony atao zany ny fitiavana amin'ny vahoaka fa ny sasa masy de zay foana neny ny asanay ihany ny asanay de manao lalàna manao tsy hainao akory ny asanay de misolo vava amin'ny vahoaka aiza anao zay misolo vavany vahoaka eo mangina daholy ny akamaroany solom-bavamboaka indrindra fa solom-bavoaka zay manoana ny fitondrana ny asany moa de manara-maso ny asan'ny gouvernement aiza manara-mason'ny gouvernement ataonao manao merci président de hoe bogosy ihany ty sy ny sisa mahafinaritra be raha tena le mitokatokana raha tompona andraikitra ianao raha président anao na premier ministre anao na ministre na député anao na maire anao na chef fokotany anao manome modely anao am'le faiza mitarika ao reny ataoko hoe modely am'zany hoe ahoana zany faiza mitarika zany tsy vitany hoe miteny koa anao de mibaiko esory ny tsikafona esory ny valony anareo nareo tena viretra fa esory ny fako tsy zany tompoko fa mizatsiny ny vaovaoaka anao hoe faiza mitarika fa misina miaraka aminy anao miasa manesy tena ary mitarika azy miaraka manao an'le asa ianao miaraka aminy izany no atao hoe tena leader ty vahoaka ya ty tanindrazana ary meko modely ao anareo rehetra zany no tokony atao am'izao firenena zao fa tsy fa mizatsiny hoe ty atsy de hoe ny commune nanao an'io ministère nanao an'io zany nge no tokony anantsika ao anatin'le ary makasika voakasiko zany tao no mpanao politika rehetra na izy na izy ny olona rehetrarehetra na anatina ONG izy na association izy na izy na izy fa vahoaka tompoko azamenatsiny vahoaka efa mahatra fahadiranofana de mivoaka ndray fa menareo fitondram-panjakana tsiny nefa izy napindrana fahefana sy namme fahefana nefa vahoaka namme fahefana nareo eo le tompo-pahefana ndray nge no esony io koa tokony hampatonga saina le vahoaka malagasy mihitsy zany latsaina mpitondra prof am'zany ao ministre ny communication zay mbola ny Facebook ny any vahoaka no menatsiny nefa vao eo le ministre omaly no niteny an'le le commune tsy mavety faniry tena vaky zany natao hoe responsable eto amintsika vahoaka na ame fahefana no menao tsiny hoe nareo tsy manaro fako any am'izay tokony izy nareo voretra fa izy ny tenina voretra amin'ny fomba fisainana asainy menirampihira ndray asa seza matoa amin'ny vahoaka manarany zavatra zay tsy tokony arina de tsy nareo tsy manao an'le foto-drafitra azy ho arina any an-trano zany sa arina ho any an-tranonareo ary ve le fako e izy ary ve nanao lakan-drava ny vahoaka nefa nge nareo no karamain'ny vahoaka mpiasam-bahoaka nareo mietram-bahoaka no hoana-karamana anareo tsy tsapany zany oa fa bolangina be bebe ki bebe aty bebe takola bebe fify vahoaka ary zao ny fiditra hanina an'io de tavina maky azy ny sasany zany dorehitra tsara ny volamena eny an-tanany rehetrarehetra ny goromety enkenko daholy aiza le manao an'le manicure sy pédicure sy vahoaka ty manao épilation mandeha lafolafo mihitsy tena mampanaelo fanira za aloha tena efa le vahoaka tsy mihinan-kanina mihinan-tadiny mihitsy ary za tsy misoma aminareo mpitondra tsy miasa tsy misoma ary za tsy matahotra miteny aminareo anatin'le izy
zay ho mahatonga ana miosina na imezanareo a hoe mba olona député ihany ve iny mba olona professeur université ihany ve iny olona manana doctorat ve iny de iosina ry avoaka ry zanky ny teninanareo fa heniko e tsy mampanina zany tsy mampanina ana zany rehefa zay nasoa ny vahoaka na ho mpiasa ny vahoaka na mpanompo ny vahoaka tsy mampanina zany fa ny asy asosy tsara ny vahoaka rehefa manampy ny vahoaka rehefa de milamima ny saiko a rehefa milamima ny vahoaka de milamima ao anatin'le izy ary rehefa tsy mety ny ataonareo de tsy maintsy mijoro manisy anareo zany ao anatin'le izy ampio ny vahoaka am'zao fotaon'izao trabona ny vahoaka asanareo fitondram-panjakany zany misy ny fanampiana avy any amin'ny baeur anaovana an'izany ataovy tsara ampio ny tente fa tsy ampy ny trano a ampio ny trano zay elofana ny olona de mba ajao a le geste barrière fa za tonga de angongo be saanatriny zany na koa nagana le olona de miosinao daholy de asian'ny covid indray le olona trabony reo ao anatin'le izy rehefa ravatrany le olona de ampio le olona anarina le tranony misy budget am'izany inge aho e misy budget mihitsy io na ny sakafo an'le olona nke zao zara fa misy fanira am'le trabony e jerevy reny ny tenako zao de tena nanao mihitsy hoe tena mitaritana le olona député ahoana rano atraty zao ndray fanira akoatra ny fanampiana zay miaiko ny PPN ny fanarana ny tsikafo fanampiana ta anao lakana ray zao ho an'ny olona ao anatin'le izy asanareo nge zany e mba hivezivezen'ny olona le izy fanira ao anatin'le izy esprit ohatra zany toetrany ohatra zany ny tokana ny mpitondra mba maisinareo mandinika hoe inona volana azoko raisina zao à court terme à moyen terme à long terme zay zany tokony jerinao manomboka androany de jereo am'izay hoe inona miketrehnareo ary afaka ampininkinareo raha maka hevitra e zay efa manana plan zany projet de société anana ny flora varomanana sy ny tokotim hoe projet de société anatsarana ny tanàna debe sy anatsarana ny tanàna any ambanivohatra ny plan d'urbanisme anana anaiky zany e dame maramony resahana tamin'ny hoe ny avoloa tamin'ny 2010 tsy hain'le dame projet de société resaka social nefa raha tafapetraka zao zany dame zany tao anaty manifesto ngeza be zany député manana Totsofa projet de société andrindrana social eto Madagasikara ny toekarena ny tontolo iainana resaka io resaka rano io rano miditra sy mivoaka ahoana fandrina manana an'izany ny atoko tipiko Madagasikara zay mahatonga anay anao politika hoe rehefa tonga eo izay dia manatanteraka an'izay projet de société zay a anatsarana ny tanàna sy ny fahampana mivoaka malagasy na izy na iza ao anatin'izay ary io mbola tenenteneniko foana io rano maloto sotrony io rano tapatapaka kalavio fa ny vahaolana e de amafisika an'le izy io reny rano be da be io a de zao trandrao io de stockeo le rano io reny rano io fa ntsika mivarina naty anjana mivarivarina anaty ranomasina fotsiny stockeo le izy de asio bassin de retenue tsy ampy ny bassin de retenue tsy ampy misy tsy misy ary amin'ny reny asio le bassin de retenue a de io no traitena lasa rano madio lasa eau potable mangataka amin'ny baeur ange am'zany financement efa nyresantsika teto mihitsy de zany négociation nareo azo ny vola am'zany reo baeur reo fa nareo a sady tsy manana vision nareo a tsy manana capacité de négociation nareo a amin'ny baeur a no tsy manana capacité de leadership nareo a no tsy tia tandrazany nareo a tsy manisy teninareo a ko inona ny aminareo zany ao nisy anatin'le izy. vola teo amin'ny 65 millions de dollars teo misy no man'ny banque européenne d'investissement izay député Totsoa anaovana adduction d'eau teto Antananarivo de ao anatin'izay koa le hoe fanatsarana n'le karazana hoe reo canal samihafa fametrahana n'le forage zany a maromaro ny zavatra nieritreretina tamin'izany fitarihana rano lavidavitra mihitsy a ary nieritreretina tamin'izany de hoe matasosa aiza no hitarihana rano a pipeline sy ny sisa fa le izy moa zany no ny antony samihafa de vototra daholo reny a de le fanjakana koa tsy sa manao an'izay satria raha vao misy zavatra angatahana tsy maintsy eo foana le trasin'le fanjakana amin'ny fandimby rehetrarehetra teo aloha de menatra izy satria tsy ampy oeraoerany le izy ka zay misy fanira zay no tokony tetika asa projet nanao ny fanjakana anina fotsiny reo baeur ake betsaka e fa tsy manana capacité de négociation ty fitondratiny ty zany zao a le tenako tao zao amin'ny resaka jiro sorano io a zany zany a solution a moyen terme à court terme forage atao e afaka koa manisy forage azo atao tsara zany eto Madagasikara ny pipeline solution konge zany e anaovana an'io mba azo rano tsara ny olona
eto Madagasikara na any atsimo io ary ny solution à long terme hoe dia afaka atao faniry io ranomasina io afaka avadika rano manam-pahaizana zany tsika zao zany tsy omena sensation opportunité le manam-pahaizana gasy le cerveau fa hafa moa no mitotona tsy efa izy nomena tetsy zay faniry na za manokana mena flora vala manana firy za manokana firy efa hevitra miako na resaka énergie io na fitatana tany io na fitatanana mpanjakana io na fitsabony io na ny éducation moa eto de tena sasatra sao de manome solution indray ao anatin'izany ny olona ary ny firena hafa ny afrikana sy tsy misy ranomasina tsy afaka no ninina izy tsy manana renirano nefa mba mahavita zavatra izy ao anatin'le izy fa tsika inona ny tsy misy eto fa tsy atsika no mitsandraka azy le saitsika mihitsy zany no tsy miasa ao anatin'izay zany zany hoa anisan'ny vaholana anafahana an'ity tsy visiny jeramaty de ataovy ny drafitra manomboka zao am'ty mba tsy akaranyrano trony amin'ny manaraka tamin'ny 2019 efa milaza le filongy député Totsoa hoe ho amboarina nisy efa nandefan'izay orona piosy orona tsara zay mantsika tamin'ity hoe tsy akatra tsony rano ho any amin'ny faritra iva zany de io nefa zava-mihitsy amin'izao fotoana zao ny teny misy tamin'ny propagande sy ny anina hoe tsy akatra tsony amin'ny faritra iva vao maika niakatra x10 x20 mbola tsy sotry ty na ny fitadiako tamin'ny 1959 ny tena nisy sotra zao de tamin'ty 2022 ty tamin'izao fitondrana zao zay mbola tsisy nandritry ny 10 taona de hita tato anatin'ny ty daholy ary io ndray mbola veriko hoe io vidim-piainana io io ianareo hoe miimporte vary sy ny karazana io vao maika io mampiakatra ny vidim-piainana efa fa verika impiry zany fa reo tsika mamokatra anatiny ampina ny tatsa sy ny mpanao asa tanana de manondra ntsika ao anatin'le fa io importation ataontsika io hoe misy samby zao vary hoavy vary gamory io ndray vao maika ampiandanjany santam-bola atsika ary vao maika ampisy fidanga ny vidim-piainana eto Madagasikara mba jereo zay fa mijanona mivoaka na me efa tenako zao tena olana teo meko vaolana nareo de mbava homana po mieritreritra fa tena sahirana sy fadironovana ny vahoaka mila fitondram-panjakana mijery azy izy manampy azy izy ary mila fanampiana maharitra sy asa maharitra vaolana maharitra nomenan'ny vahoaka amin'izao fotoana zao tamin'ny herintsika député Totsoa saika ny antany anao resaka hoe fahefana politika ny pouvoir politique fa tsika moa somary mivalapatra kely adevitra fa tamin'ny heriny de tsy voaresaka le izy fa raha sitraka ao anatin'le TFM io tsotra fohy mazava de sady mamarana de alongamba iresaka an'izay pouvoir politique zay tsika député Totsoa raha ohatra ka afaka miteny azy amin'ny alalan'le TFM anao le tsotra fohy mazava zany satria ilain'ny olona koa la endrika fampianarana raha politika ohatran'izay amin'izao fotoana zao mihitsy ny tena hoe ilaina zany hoe inona natao hoe pouvoir politique na hoe fahefana ga politika satria mila an'izany ny olona amin'izao mila hoe mila taratra zany hoe iza de manana fahefana politika amin'izao fotoana zao zany hoe raha fitinina araka ny tenao ny atao hoe pouvoir politika eo anivona fanjakana dia zay nomen'ny vahoaka ny fahefana ao anatin'le izy ary zay nanazo memen'ny vahoaka ny fahefana de ianao ao anatina territoire ianao manao an'izay fahefana zay ao anatina état ny atao hoe état de zavatra anankitelo no hita ao amin'ny voalohany misy ny territoire ny fanjakana zany misy territoire izy ny faharoa misy ny ponina ao anatin'le territoire zany misy natao hoe ponina ary farany misy natao hoe pouvoir politique souverain ity faran'ity zany nyresahako zany hoe ny pouvoir politique na fahefana politika de ao anatina fanjakana no misy azy ao anatina territoire anankiray zay misy vahoaka ary io de fahefana nampindramy io fa tsy hoe aharitra mandrakizay ary io fahefana ziananana io dia io ny fanehoana azy de anatina territoire de misy administration ao anatin'izay zany hoe misy administration zay mifeny ny olona rehetra ao anatin'le territoire de io fahefana politika io de afaka raha misy zavatra tsy mety ataona anatina fiarahamonina afaka manao sanction izy faniry afaka manasazy izy ary afaka ny koa izy manao natao hoe violence na contrainte physique zany ao anatin'izany
Zany hoe ohatra antsika zao rehefa misy olona miopia sanatry araka ny lalàna de zasiny izy ka raha misy indray a mihoatra no zay de tonga mampiasa ny fahefana zany a ny pouvoir politika ao anatin'izay raha ndeha lavitra kokoa zany tsika ao anatin'izay hoe pouvoir politique zay a de izy no manome ny instruction sy ny baiko rehetra hitantanana ny administration ao anatin'le firenena anankiray de raha nisy manampahaizana anankiray zay manampahaizana eran-tany fatataza atao hoe Max Weber io de sociologue tena malaza ary ny resaka administration rehetra na ny analyse rehetra na social na politika na administration de nainga tamin'io rangaha io daholo izy zany de nandeha lavidavitra kokoa hoe ny pouvoir politique eo izy de ny tsaratsara kokoa anatsona azy de atao hoe domination politique ao izy no metimety kokoa satria le zay mahazo man'le pouvoir politique de misy domination ataony zany eo ao anatin'le izy zany hoe misy hery ao anatiny manana ny moyen manana an'izay moyen zany zany le manana ny fahefana ara politique moyen rehetra zay ilaina eo na matériel io na moyen financier io na miaramila io na fitaovana io de anana an'izay zay domination zay ary tena marina ny teniny satria izy misy atao hoe gouvernant le mpitarika sy atao hoe gouverner zay hoetiny de zay zany no naovana azy hoe domination politique ny tsaratsara atsona na tsara rehefa miresaka tsika no atao hoe pouvoir politique de miresaka domination politique Max Weber de niteny zay misy karazany telo izy natao hoe domination politique ary mitombina daholo izy ny voalohany izy de misy natao hoe domination traditionnelle ny faharoa de misy ny atao hoe domination légale rationnelle ary ny fahatelo misy natao hoe domination charismatique ary tena mitotomona zany am'zao fotoana zao aiza fahefana politika de misy ireo anankitelo ireo raisiko voalohany ny atao hoe domination traditionnelle de io zany de le fahefana le nentin-drazana nandritra ny moyen âge de efa nisy san'izay ary io zany de le tradition zany no misy ao anatin'le izy ohatra hoe tamin'ny andro ny ampanjaka zao de izy no mitantana an'le izy eto Madagasikara zao de mbola misy zany hoe ampanjaka zany izy no toteny ary izy no mifehy ny tanàna ao anatin'izay zany hoe izy zany no mandamina ny fiarahamonina mametraka reny dina maro isan-karazany reny fa ny compétence de tsy misy compétence spécialisée zany io ho an'ny olona zay omena andraikitra ao anatin'le izy azay natao hoe domination charismatique domination traditionnelle ary eto mbola misy any zany any amin'ny vohatra maro any amin'ny Moyen-Orient sy eto Afrika mbola misy an'izay domination traditionnelle zay ka sanatria misy fahafatesanao de ny taranako indray zany no mitondra ao anatin'izay ny faharoa de misy natao hoe domination légale rationnelle ity zany dia ao anatina état moderne ny akamaroany am'izao fotoana zao de miaina ao anatin'ity domination légale rationnelle ity ny dikan'izany de zao misy ao ny administration zay mifehy sy mandrindra sy mitantana ny fiarahamonina sy ao anatina firenena de misy natao hoe vao miresaka administration tsika de miasa ao anatin'izay natao hoe fonctionnaire de ny fonctionnaire reny de misy zany ny fonctionnaire spécialisé samy manana ny misy ministère maro de miasa any ireo mpiasa sampanjakana ireo zany no manatanteraka ny lalàna velona ary miainga amin'ny texte zany no ataon'ireo ao anatin'le izy ka io ireo ny administration io zany no mandrindra ary ko manome ny besoin sy ny zavatra de davin'ny vahoaka ao anatin'le izy raha tsisy administration zany ry fanira tsisy zavatra mirindra eto raha ho any amin'ny tribunal ianao administration zany ho any amin'ny domaine ianao anresaka tany administration zany ho any amin'ny commune ianao andohetra ianao any amin'ny impôt administration daholo zany zay de izay zany de ireo olona reo zany de misy ny nomination maro isan-karazany misy chef hiérarchique ary zareo de io no mandrindra sy mametra ary mibaiko sy mampanatanteraka ny zavatra rehetra sy ilaina ao anatina fiarahamonina sy ny firenena zay natao hoe domination légale rationnelle ary ny fahatelo farany de le domination charismatique ity zany de le mpitarika ao ndray zany de manana ahoana zany qualité exceptionnelle izy toteny izy miteny izy zany de manaraka ny hafa ao anatin'izy le charisme zany no tena zava-dehibe ao anatin'le izy ny fean'izay rehetra zay zany
fa tsy ny spécialité zany no tena anina fa le manana an'le pitarika le charisme le izy ny fiancé zany zay anankitelo domination anankitelo zay faniry de ozy Max Weber hoe ny anaran'ireo domination anankitelo reo a zany hoe de domination traditionnelle domination légale rationnelle sy ny domination charismatique reo reo natao hoe type idéo zany type idéo zany de reo anankitelo reo zany hoe reo anankitelo reo de afaka mifameno afaka misy combinaison zany reo anankitelo reo ary zay no tsara indrindra fahaizana mampikambana sy mampiasa an'ireo anankitelo reo zay zany no atao hoe type idéo zany hoe ohatra hoe raha ao anatin'le typena domination traditionnelle ianao a de afaka ianao a mampiaraka an'izay asiana an'le type de domination légale rationnelle sy charismatique de domination zany a charismatique ao de ohatra zay koa type de domination charismatique afaka ianao zany a mampivady a andreo domination a ambony reo zany a rehefa hainareo rehefa ay zany mandrindra an'izay sy mahalala ny pitsopitsony am'izay zany a de zay no tsyjerevana an'le hoe inona sy tokony ahoana ny pouvoir politique na fahefana politika tokony ampiasaina zany a ao anatina fiarahamonina anankiray a na firenena anankiray zany a amin'ny akapobeny izany hoe miakina am'izay pouvoir politique type de domination politique ataonao zay zany a no hitarafana ny zava-misy ao amina firenena ray a ary io a ny fampiasana azy dia miankina amin'ny toetsain'le vahoaka ao anatiny miankina amin'le fombafombany miankina ny zavatra tanjona ataonao zany a no ahafahanao zany a mijery sy mampikambana zany a reo a pouvoir politique na domination ya politique zay atao ireo tsy maintsy napetraka mihitsy zay fantaniana mazava zay satria raha développé ma zay la fahozana hoe teny fosy mazava ny fotoana manapetra zay indrindra zay zany résumé ko izy a mba ahafahan'ny mpitondra misaitsaina sy ny vahoaka hoe ay ve misy karazana ohatra zay a le pouvoir politique le fahefana politique fa ny firenena zany tsy firenena raha tsy misy natao hoe pouvoir politique zany ao anatina fiarahamonina na firenena anankiray io no mametraka ny lalàna rehetra zany a sy ny zavatra atao rehetra ao anatina firenena ray tsy androany napetraka ty fanontaniany ty fa iomanina fotsiny député Toutsoura zay le fanazavana le pratika politika am'izay zany sy le contexte politika hitondrany le fitondrana am'izao fotoana zao zany a de ho ataontsika hoe vary mangatsika ho resantsika amin'ny manaraka zay mihoatra na manoloana zay fanazavana netiny député Toutsoura zay satria tsy maintsy mandinika ny leçon la politique tsika ao anatin'ny ty raharaha ty satria tsika koa nge mamelesona ho an'le fitondrany ary zavatra ohatran'izany dia zava-dehibe mihitsy betsaka ny lina satria rehefa mandalo député Toutsoura am'le fampianariny ohatran'izay zany a na de 10 minitra ara de efa lina ny rehetrarehetra satria mba afaka mba mute ihany a amina zavatra ohatran'izany a mamaimpona eto anivon'ny miara-manonja zany de zay ny tiako tenenina hoe ny contexte sy ny pratika ho resantsika hoe zao zavatra ataon'le mpitondra am'izao fotoana zao mihitsiny satria efa nambara omaly moa député Toutsoura hoe ohatry ny coquille vide pilotage à vue fotsiny le ataon'le fitondrana am'izao fotoana zao a fa tsisy nininona mandeha am'izay loany de ny andalany eny izy mamoriporona zavatra ho resantsika amin'ny fotoana manaraka zay fa tapitra ny fotoanantsika député Toutsoura marana azy efa nazavaiko atetiko moa zay hoe le politique sy ny la politique tadidinao tsara le izy a idika zany rehetra zany a de hoe tsika eto a sady miteny vaovao a no manabe vahoaka no manoro ny mpitondra gazety ataoko hoe ny olona mpanao politique zany a de tokony mafia tsara ny resaka politika rehetra ny système politika rehetra tokony mafia ny resaka relation internationale tokony mahay ny resaka toekarena ny social ny kolotsaina zay anao vao tokony ilingilingy anao politika sy hitondra firenena tahaka izao ary zay a mbola hanorona foana satria samy hika malagasy tsika tsy hoe nareo mpitondra ho a no tsy tiana fa tiana hiatana ny vahoaka tsy mandeha am'izay loany ny fiainam-pirenena de zay mahatonga ny tenanay a eto amin'ny miara-manonja sy itsika analyste politique sy ny député ato anatin'ny miara-manonja sy ny invité tsika zany a miteny foana manoro foana zany a zay sosy tsara ny vahoaka malagasy a sy ny firenetsika fahaverika any a na mpitondra na ny mpanohatra na iza na iza de samy gasy tsika ka zao tena hoe zavatra mamay
so zavatra tena hoe mangidy mahazo mivoaka zao tokony hanombonatsika hery amin'ny fiaraha-misalahany fasakiana amin'ny fijery anankiray de tsy iny zany fa ny fampansoana ny Madagasikara ka tokony tsy nilika tsontsika na hevitra io na inona fa efa mafy ty fa de mba raiso ny hevitra raiso ny toromarika zay hoentina na izy na izy ary mpitondra mba hasoa sy atsara ny vahoakantsika de makasitraka tompoko lahy makasitraka tompoko vavy ny ary de misaotra ny solombamboaka totosoa Andriamapandrotsika niaraka tamintsika tao anatin'ity fandarana tamin'ity maraina aty tapany voalohany zany niarahana tamin'ny tena makasitraka député Totosoa ary zay tokoa mba andrasana ho an'izay mitondra zany amin'izay hoe mba mila manana minimum na fahalalana sy fahafantaran-javatra zay mitondra mba tsy hanao hoe 13+6 = 18 na anao hoe amboly coton de Tuléar na mpanaraka omby vosotra na hoe tamin'ny andron'ny dadabe Tsiranana tamin'ny 1980 mandiso zavatra be da be zany resahany mba engany mba anana sy ametraka an'izay fahalalan-javatra amin'ny akapobeany zay satria tombony lehibe zany ho an'ny atao hoe mpitondra fanjakana ny fahafantaran-javatra sy ny fahalalan-javatra ao anatina firenena anankiray mbola sombony zany resahantsika zany tsika mbola tsy miresaka akapobean-javatra kory fa sombony zany resahantsika zany nefa io mana ho avy eo namana Rina Rabe Mananjara misy zavatra ho resahany amintsika rehefa avy eo de miverina amintsika eo indray ny tenako rehefa avy eo satria isy fanadihadiana ho ataontsika misy lafin-javatra ho zaraintsika ao anatin'ity fandarantsika ty de ho alefantsika eo ny sary ny feo sy ny rehetrarehetra mahakasika an'izay lafim-panadihadiana zay satria de tena zava-dehibe mihitsiny ity resaka ho resahantsika rehefa avy eo fa manomana kely azy ako de ho avy eo Rina fa alohan'ny atongavan'ny Rina io ngamba no tsara ihany tsika no mametraka tsara zany hoe ny mahasiaro-piaro atsika amin'ity tanàna Antananarivo ity de tsy hoe tanàna Antananarivo amin'ny maha-kapitala azy fotsiny fa tena hoe tanàna Antananarivo feno vakoka ity tanàna ity de zay zany tsy maintsy hitandremantsika vahoaka zay amonina amin'izany tanàna Antananarivo zany ohatra amin'izany io rova Manjakamiadana io zay nytenentsika hoe maninona no mitarika zavatra maro be mihitsy ny adevitra momba ny Colisée io satria any amin'ny toerana tsy tokony hametrahana an'izany no nametrahana an'izany na io endriky ny tanàna Antananarivo nametrahana an'izany hoe eny Manjakamiadana no nametrahana n'ilay rova zay nanomboka nanisy azy mpanjaka rehetrarehetra satria amin'ny akabeany de saika ny mpanjaka amin'ny fandimby de nametraka ny rovateny misy dikany zany hoe naninona eny amin'ny farany ambony manodidina n'ilay tanàna Antananarivo nanovana azy misy dikany zany ary efa nambarantsika hoe ny fidinany zany taty ambany toy nakaty amin'ilay Mahamasina zay misy dikany daholo zany mbola andohaly aloha vao midina Mahamasina nakaty atambarina andrina sy ireo lembaka marobe manodidina Antananarivo ireo de misy dikany de ny tokony fahafantarana mpitondra fanjakana amin'izany zay le hoe tokony manana mpanolotsaina mahita tara le fitondrana fa tsy hoe mpanolotsaina ara-pitsarana ihany na mpanolotsaina ara-miaramila ihany na mpanolotsaina amina resaka fahasalamana na ara-pampianarana fa mpanolotsaina ara-tantara mba tsy anaovanova n'le mpitondra zavatra hafa de zay nasarotiny an'ilay fitondrana rehetra mifandimby teo aloha le hoe raha ohatra ka ame permis na rambole amina tanàna teto Antananarivo de tsy maintsy nandinika tsara aloha hoe mety ve ity no atao eto zay tsy maintsy fitorana akoatra n'le fametrahana le hoe fanorenana zay mety hoe mitady an'le modernisation na tanàna fa hoe ahoana ny endriky ny tantara teto amin'ity tanàna ity raha mandeha tsika ohatra manana tantara ninge zany anteroko zany Rina Rabe Mananjara misy tantarany zany matoa misy an'izany Andranoro zany misy tantara Ranoro zany Ambohimanarina nisy Totosoa Andriamapandry teo tanàna Andriandrembodolovo zany misy tantarany zany fa tsy resadresahana fahatany fotsiny raha miresaka manodidina Antananarivo sy ato anatin'ny tanàna Antananarivo tsika même na io Manjakaray io ary misy tantarany io Anjanahary io tsy tongatonga ho azy misy tantarany daholo zany Rina ary Manjakamiadana misy tantarany raha miresaka tsika Kady Vato misy tantarany zany ifamatorana amin'ny tanàn'ny Vato any Atsimo Atsinanana ka tsisy zavatra mandehandeha ho azy eto de raha miteny zany le ministra hoe ka ny totofana akoron-drano
ny totofana anosy, ny totofana tanjombato. Efa nisy etude ny olona. Zay fototra amin'ny lafiny eto mety ty. Amin'ny lafiny zay nresantsika zay ara-tantara. Fa eto to tsy maintsy dinihana tsara ny amin'ny hoe ahoana ny fomba ahafahana zany raha manotraka ka hanangana tanàna entsika, ahafahana zany mikajy ny endriky ny tanàna sy ny endriky ny lalana sy ahafahana mitsinjy ny aoriana mba tsy hapotika an'le tanàna ohatran'izao hitantsika zao zany. Ka tsy hoe nanao ny olona de hoe mety foana akory ny eritreretana taminazy. Mariny zany. Fa misy kajy daholo nametrahana tamin'ireny de eritreritra ianao hoe ny référence taloha fa tsy mitovy tsony le izy. Ny rambolay tamin'izany tsy hitovy amin'izao fotoana izao. Efa betsaka amponina eto. Ary akoatra ny fahabetsahamponina de zao tsy maintsy kajiana le endriky le tanàna. Ary ny fikajiana le endriky le tanàna de misy vakoka koa tadiavina ao anatin'izay. Misy kolotsaina koa tiana tehirizina ao anatin'izay. Zany rehetrarehetra zany rina tsy maintsy resantsika zany mba ho tsapan'le mpitondra. Efa maninona ohatra zao ny hoe etsy fort voiron, etsy fort du Seine. Marina fanarana vahiny zany fa misy dikany zany mifampitsinjo ireo tanàna ireo. Misy anton-javatra zany. Ka raha ohatra mpitondra fanjakana tsy aro amin'izay, tsy manana politika amin'izany, ary tsy manana politika hoe mitombo mimponina de anao zay tany kibony. Na betsaka mpanambola satria averintsika tsara rina ny aminy hoe tsy misy olon-tsotra liana amin'ny fanorena trano eto Antananarivo zany ka raha manana 50 millions de FMZ izy de ramboleny ny ataony an'izany. Tsisy olon-tsotra satria tadio tsara ny koa ny fanaovana rambole lafolavitra tompoko noho ny fanaovana trano zay miainga avy aty amin'ny fondation mandra-pahatonga ny amin'ilay tafo. Ka izany malagasy s'investir de anao rambole anototra tany manana 50 millions izy de tany de ho totorany. Fa tsy aloha tonga de manao trano. Fa matoa misy manao rambole eto ary tsy tany kely ny alaina fa misy any 1000 mètres carrés mihoatra ary 10 ary za 1000 mètres carrés zany. De ny vahiny ro bosy mpanambola ary izy rehetra io manao azy eraky ny tanàna io. Io Antananarivo renivohitra sy manodidina n'Antananarivo renivohitra. Anazy any io e. Saika izy rehetra io. Le tena mpametsifetsy an'le malagasy, le tena mpanao tsinitsinina an'le malagasy. De izy anefa ny tokony hisakana an'izany. Izy ny tokony hitsinjolavitra ho an'le hoavin'le aoriana amin'izany. Le mpitondra fanjakana satria izy manana fahefana. Izy ny afaka manosiny, izy ny afaka mamoaka permis. Kanefa le tompo-pahefana tsy mitsinjo an'izany akoriny. De inona ny mbola ataony? Mametsiny an'le vahoaka. Zany zavatra zany tokony ho fantatry ny endriky ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny. Zay nge mahatonga ny olona hoe raha ilatsaka ho be ny tanàna amina toerana anankiray de efa fantapantatry ny olona iza mora ihanina. Fantatry ray ihanina ve ny tantaran'ity tanàna ity, ty vohatra ity. Zanak'iza veto raha ihanina. Manana tany aiza eto ry zareo. Aiza aiza ity mifasandrazana. Ny antony zany mahasarym-piaro ny olona amin'izany tsotra fotsiny de hoe mba hikajiana an'ilay tena hoe endriky ny tanàna, lay fahasoavana napetraka ireo ray aman-dreny teo aloha. Ka ohatra ka tsy hikajy an'izany ilay fitondram-panjakana fa ame vahana amin'reto vahiny marobe reto, anao zay tany mikibony de ilaza fa tsy de olana any resaka fanotofana tany fa resaka fako fa vahoaka tsotra ndray mbola diso anatin'le izy. Zany dia tsy toetsaina mpitondra zany, tsy toetsaina mpitatana zany, ary tsy malagasy mieritreritra ho an'ny taranaka sy ity Madagasikara ity zany. Fa fangorom-pahefana sy fanaovana tsindriofa lavo sy fanaovana tsinitsinina an'le tantara sy le fiainan'le firenena. Madagasikara ity ranga mananjina. Madagasikara ity misy asiny ity fa tsy mandehandeha ho azy de mba maka lesona. Mamaka lesona fa tsisy zavatra matoa misy ny élément tany, rano, rivotra afo. Matoa misy an'izany resaka effet cosmique zany. Matoa misy an'izany vohitra sy be da be. De misy dikany zany ho an'ity Madagasikara ity. De mba mahalala aloha tantara. De mahaiza tsara mitantana an'le firenena amin'ny fahafantarana an'izay tantara zay. Fa rehefa tsy mahay an'izay de zao ny farany linarabe mananjara de azagaga. Raha ohatra ka mitranga daholo zao loza rehetrarehetra zao, ary amafy io
iamafy io satria manao zavatra tsinitsinina manariasina an'le firenena mamotika an'le sotoavina an'le firenena ary manao tsinitsinina amin'ilay ezaka nataon'le ray aman-dreny teo aloha de lasa le taranaka no mandova sarotra an'le firenena Rinarabe Mananjara. Eny ary marina daolo zany zavatra resahana rehetrarehetra zany ary verimbery moa zany tamin'ny famakafakana noentin'ny député Totsoandry Mapantsy nentin'ny namana Fanira Zafimanantany teo ny resaka hoe ahilika any amin'ny vahoaka indray ny andraikitra na ny hoe mahatonga ny tsy fahombiazana amin'izao fotoana izao. Ahilika any dia misy fitenenana izay makarary sofina ary mampalahelo izay tenenin'ny sasany izay miantefa any amin'ny vahoaka le izy araka ny tenenina teo zany hoe misy miteny any ambadibadika any le vahoaka avrehetra le vahoaka zao ho alalintsika kely ny momba an'izay ho alalintsika kely satria rehefa miteny zany sika hoe mahantra ny vahoaka malagasy mahantra Madagasikara de rehefa miteny an'izay dia tonga ho an-tsaina avy hatrany hoe antsika tsy tokony hantra mihitsy fa eo aloha tsy fahaiza-mitantana ny arenantsika lasa ny ivelany daholo ny resaka volamena ny resaka are-pirenena zay azo tenenina dia lasa ambongadiny makany ivelany any. Zay no hitantsika zay no naverimberina teto zany fa zao anisan'ny antony mampahantra ihany koa mampahantra ny firenena anankiray ny resaka fanjanahan-tsaina. Ny fanjanahan-tsaina tompoko dia miteraka fahantrana io ary io dia anisan'ny tena zava-doza satria misokomiadana izay le hoe fanjanahan-tsaina miteraka any amin'ny fahantrana izay. Le resaka hoe materialisme zany hoe reo arena migorodana mivoaka ny ivelany sisa reny no hitantsika vantany reny tsy tokony hantra mihitsy Madagasikara fa ny arena lasa ny ivelany any daholo eo ny resaka fanodikodonana ny resaka kolikoly sy ny sisa mampahantra sy manapotika fireneny reny fa ny fanjanahan-tsaina ihany koa dia io tena misy fiatraikany ratsy eo amin'ny fiainam-pirenena izany. Marobe ny endrika isehon'izy io ary ireo ray aman-dreny ireo mpikaroka eny anivon'ny université de maro no tafaresaka tamin'ny tena hoe tena hita mibaribary zany toe-javatra any amin'izao fotoana izao fa ianareo izy ilay ianareo moa zany hoe izahay zany amin'ny fandarana takantony dia tena manana sehatra lehibe tokoa ka mba resao ny momba an'izay. Raha vao resaka hoe fanjanahana zany dia ny ao an-tsaintsika hoe efa tamin'ny andro fanjanahan-tany le fanjanahana hoe tonga teto Frantsay dia izy no mitantana teto dia nametrahany gouverneur teto dia avy eo niverina faleovatena tamin'ny enimpolo sy eninjato sy arivo dia zay foana no tonga ao an-tsaintsika fa amin'izao taona 2020 sy 2021 zao tompoko dia misy ny fanjanahana amin'ny endriny vaovao ary io fanjanahan-tsaina io dia tena tonga dia atao hoe zava-doza io raha amintsika malagasy satria ny fanjanahan-tsaina dia miteraka fahampitehana maro lafy miteraka fahampitehana ny maizy azy ny lanja ny resaka moraly ny resaka hoe valeur isan-karazana zany dia potika manoloana an'izay fanjanahan-tsaina izay. Nisy ray aman-dreny mpanoratra mpikaroka Henri Rengson izay anteny amin'le teny malaza izy hoe andrianiko ny teniko ny an'ny afako feheziko dia io ray aman-dreny moa fa nisy fotoana tafaresaka tamin'ny tena zany dia teny mazava mihitsy izy hoe raha tsy misy ny hoe fandraisana andraikitra ho an'izay olona tena hoe mitsinjo ny taranaka ny orina dia hosahirana izany Madagasikara izany satria ilay fanjanahan-tsaina dia misokomiadana ihany dia ny tena izy moa tamin'izay le izy tsy isy resaka mihitsy hoe tsy fitiavana Frantsay na hoe resaka hoe fakahalana na ohatrany tsy izany mihitsy le izy fa tena hoe
fijerena sy filazana ny zava-misy. Andrianiko ny teny koa izy de resaka malagasy zany ny tiana ambara amin'izay, miany ny hafa ihany koa feheziko. Itsy ny teny mihitsy hoe ny teny frantsay koa feheziko, fa hoe niany ny hafa zany niany ny hafa zany tafiditra daholo ty karazana teny rehetra ty raha zay aloha no raisitsika ohatra izany araka ny fanazavana no entin'ny ray aman-dreny Henri Ringson. Dia io resaka io dia hitataratra izay le hoe endrika fanjanahantsaina izay amin'izao fotoana izao. Mandeha zany zao ny resaka pepona ilay vahoaka malagasy araka ny teneniny député Todsoa teo. Pepona, inona le endrika le hoe fanapepona? Dia eo zany ohatra ny filazana hoe le malagasy anie tena kamo mihitsy le malagasy voretra. Tenenina teo zany voretra ny le malagasy ary eo ihany koa zany fitenenana hoe jereo zao le resaka sordira sy nama teo tsy verenantsika itsony fa izay hoe tonga de pepona izay de ahilika any amin'ny le vahoaka efa tena sahirana indray zany ilay fitenenana hoe le vahoaka malagasy ohatr'izao sy ohatran'izao. De misy koa miteneny zany hoe zany teny malagasy zany tsy tafavoaka ny ivato zany fa eo ivato zany de efa mikatso de hoe raha tsy mahay na tsy mahafeny teny frantsay ianao de tsy afaka mivoatra mihitsy sy tsy afaka mandroso mihitsy. Zany no eninao anatin'le fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Dia rehefa voapepo ohatran'izay le olona de maninona? Mamitsaka izy. Dia eo izy sady mamitsaka izy ny dikan'izay matahotra izy de rehefa mitambatra zay rehetra zay de mitondra inona? Impuissant. Zany hoe tsy afaka maneho tsony izy zany ny hoe mba hoe heriny ao anatiny ao fa dia mamitsaka de impuissant hoy isika. De rehefa tratran'izay zany zay fandemena ny dikan'izany satria efa voka-javatra zany zao le hoe impuissant io le tsy fahafahamihetsika dia eo ihany koa le tahotra. Rehefa jerenao zany zao le fiainan'le malagasy amin'izao fotoana zao raha raisika zao amin'ity le hoe orana be sy le rano miakatra be ity, rehefa tena jerena izy de manamarina an'izany mihitsy. Tena tsy hitan'le olona tsony zay atao, tena tsy hitany tsony, tena atao tsony tsy afa-mihetsika firy tsony izy manoloana an'le fiainana, ny rano miakatra, ny aretina mamely, mividim-piainana miakatra. 15,000 zao ny 3,000 ny kilao amin'ny vatro teny aminay tamin'io maraina io. Fakomaly 570 ny kapoaka. Dia ny omaly 700 ny kapoaka. Ny androany maraina 700 ny kapoaka. Ohatr'izany koa ny resaka savony. Miainga any amin'ny 900 de miakatra 700 de 800 de 700 de 1000 le fanasana lamba reny zany le ohatran'ny briky kely reny. 1000 de efa 110, 210 miakatra isan'andro. Zay zany no atrehan'le vahoaka. De vokatr'izay de hitanao hoe tena malemy zany le vahoaka amin'izao fotoana zao tsy afaka mihetsika firy intsony izy. Ataontsika hoe fomba fiteny zay le hoe tsy afaka mihetsika zay tsy afaka mihetsika firy izy. Dia eo izy de eo ihany koa le tahotra isan-karazany satria maninona? Efa tsy zakany le zavatra atrehany aloha anankiray fa etsy an-taniny ihany koa mbola mandeha ny teny marary sy ny fanapepona, ny fandemena isan-karazany izay mbola desera omena n'ilay vahoaka malagasy ny toe-zavatra takan'izay zany. Eo zany ty le resaka hoe fanjanahantsaina ity na hoe fandemena an-tsaina. Vokatra zay rehetrarehetra zay de maninona? Tsy fantatry le vahoaka ny tena marina. Rehefa tsy fantany ny tena marina zany dia eo aloha zany hoe tsy fantany ny intsony ny tena hoe inona moa ny tena malagasy aty. Malagasy de tenenina fotsiny hoe malagasy mipetraka any Madagasikara, aiza misy a Madagasikara, any amin'ny kontinantan'ny Afrika, aiza ho aiza amin'ny kontinantan'ny Afrika, any amin'ny ilany atsimo atsinanana. 400 kilometatra ny manelanelana azy amin'ny Mozambika, dia ranomasina canal de Mozambika no manelanelana ny kontinanta afrikanina sy Madagasikara. Zay fotsiny. Fa le malagasy zany amin'izao fotoana izao de efa mepotika ihany. Potika ny toe-karena.
mipotika ny toetsaina dia mipotika ihany koa ny kolotsaina sy ilay antsoina hoe soatoavina malagasy satria maninona efa manjaka ilay fahantrana rehefa miainao anaty fahantrana ianao dia maninona ny ao an-tsainao voalohany dia hoe ndeha hitady vola andeha hivoaka ny trano satria tsy maintsy misakafo mivady aman-janako ndeha hivoaka ny trano satria tsy maintsy mianatra ny ankizy misy vola aloha daholo dia resabola zany hoe izay ahafahana miaina sisa no atao fa efa tsy ao ntsony ny zany mbola heritreritra hoe inona moa ny tena mahamalagasy ity zany nefa tsika manana ny sotoavina manana ny mampiavaka atsika amin'ny hoe firenen-kafa izany dia teny vena hoe zavatra maivana zany tsia mampahantra zany ary rehefa izay no mitranga dia sarotra ny ino hoe raha zany ny any an'le vahoaka ahoana moa no fomba itiavany alay tanyrazany nefa tsy fantany ny mombamomba n'ilay tanyrazany na tsy ampahafantarina azy tsy fantany ny areny tsy fantany hoe firy kilao na firy taonina ny volamena eto Madagasikara tsy fantatra ny mombamomba ny izay hoe firenena izay satria efa mahantra izy misy miteny hoe ampahantraina izy dia rehefa mahantra izy dia tsy afaka heritreritra nyzao fa dia takona tanteraka na hofona tanteraka ilay fahafantarany ny mahamalagasy ary tsy hoe ny mahamalagasy azy ihany fa ny fireneny mihitsy no tsy fantany rehefa manontany ianao amin'izao fotoan'izao mba hoe resaka hoe lalindalina kely fotsiny zany hoe mba manontany hoe mba fantatrao ve ny momban'ny izany hoe tantaran'ny Madagasikara mombamomba zao fa dia io le resaka micro-trottoir manontany eny fotsiny ianao fa tsy mandeha amin'izany ny sain'ny olona fa ny sain'ny olona dia mieritreritra hoe ohatrina indray zao le kapokambary ahoana indray fa atao marary indray ny ankizy sisy zany no ao an-tsainy dia rehefa mipoitra izay zavatra izay dia oka tsy adinoantsika fa misy ampahan'olona mahazo tombontsoa amin'izany misy ampahan'olona mahazo tombontsoa amin'izany satria rehefa mahantra ara-tsaina le maronisa zany dia misy zany ny olombitsy dia manararoatra an'izay tsy fahafantarany malagasy ny momba azy izay dia izay no mahatonga an'le hoe lasa riny arena lasa riny izao tena midina ny arikarena sy ny sisa satria ilay olombelona ilay teratany malagasy mihitsy no tsy mahafantatra momba azy satria efa voapepo tsy mahafantatra hoe ahonty na ahonty zao mantsy raha ny olom-pirenena tsirairay no atao hoe tsy hiaran'izany fanam-pepona izany mahafantatra an'izay hoe zavatra misy no men'Andriamanitra azy ao amin'ny firenena dia rehefa mahita amin'izay ireo olon'ireo hoe misy zavatra tsy mety dia hiteny izy satria izy mahafantatra fa ny tena olana dia izao tsy ampahafantarina an'ilay vahoaka malagasy zany no tena marina raha mijery zao tsika ohatra hoe ny resaka ainao manjery mpanjakana ohatra ny zavatra mandeha eo ane dia inona fanaovana couverture ny atao hoe action ny etsika na ny zavatra ataony eo anivon'ny fahefana mpanatanteraka zay ny tena hita amin'sakadiny eo dia vaovao anandro mpanjakana zay foana zany tsisy miteny hoe tsy andraikany zany anraikany tokoa zany fa raha mbola misalotra ianao zany hoe ainao manjery mbahoaka satria mantsany dikany hoe ainao manjery mpanjakana ainao manjery mbahoaka dia ao anatin'izay ihany koa ny filazana izay hoe akoatran'le hoe asa andavanandro zany amin'ny ainao manjery mpanjakana ainao manjery mbahoaka hoe mitatitra ny vaovao ny androm-panjakana sy ny sisa dia mila mampahafantatra ihany koa ny izay hoe maizy azy ny malagasy izay dia hoe rehefa tsy mahita frantsay dia tsy afaka mandeha makany amin'ny fandrosoana sy ny sisa rehefa mahita frantsay ianao dia tena hoe izay no midika hoe makany amin'ny fandrosoana zany no zavatra hoe hita
eny anivon'ny fiarahamonina eny raha vao mandiso teny frantsay kely fotsiny ianao de efa le monsieur mahay zany tonga de manaraby hoe zany avy de tsy hay ay miconjuguer verbe de tsy hay zao zany tompoko de karazana efa fanampepona izany saingy ty oa tsy resaka hoe tsy fitiavana hoe resaka frantsay na hoana fa zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina no resantsika fa sao de tsy fantatrao io ary fa raha ny filaran'ny teny eny eto ambonin'ny tany zany raha zay no raisitsika zany a tsika moa kolonia frantsay teo amin'ny tantara zany a dia raha ny filaran'ny teny inona ny teny be mpampiasa indrindra tsy ny teny frantsay fa ny teny anglisy no mitana ny larana voalohany amin'izao fotoana zao zay filarana mivoaka tamin'ny volana avrily 2024 ny teny anglisy no be mpampiasa indrindra eto ambonin'ny tany satria any amin'ny 1 milliard 348 millions zany no miteny teny anglisy amin'izao fotoana zao ary misy firenena 70 eto ambonin'ny tany teny anglisy no antsoina hoe langue officielle ny tanany larana faharoa zao de ny teny mandarin 1 milliard 120 millions no miteny azy mandarin zany io le teny sinoa officialy zany fa tany koa misy teny sinoa hafa ny cantonais zao aty atsimo Chine aty dia mieno anao hoe teny sinoa zany fa tsy teny mandarin ny tenen'zareo fa teny sinoa hafa misy dialecte ihany koa na teny-paritra isan-karazany tsy reny ny tiantsika ho resana ny teny fahatelo zao raha eran-tany hoe inona ny teny tena hoe be mpampiasa de ny teny hindi inona koa zany teny indianina tsy hoe teny karana fa teny indianina zareo teny endreo indien any Inde zany no mitanany larana fahatelo any amin'izao fotoana izao de mitana ny larana fahaefatra ny teny espagnol dia mitana ny larana fahadimy zany hoe teny bengali zany any Bangladesh zany tsy de fahenontsika de any amin'ny larana fahaenina fahafito any no misy ny teny frantsay de any erinan'izay zany no misy ny teny rosiana ny teny portugais ny teny arabe ihany koa raha izay zany no filarana ka tika zay tsy mitombona le hoe rehefa tsy mahay teny frantsay ianao de hoe tsy isy fa ny teny frantsay any amin'ny laharana fahaenina na lainy amin'ny laharana fahafito maneran-tany no misy azy raha tena hoe te hivoatra ianao zany te misehatra hoe maneran-tany de ny teny anglisy aloha zao no voalohany indrindra aloha zany dia izay zany anisan'ny profotsiny ny entre parenthèse kely itenenantsika hoe mila tena misaina tsara tsika sy atao hoe mila mitandrina amin'ity resaka hoe fanjana-tsaina ity fa rehefa mahazo vahany io ny arenantsika efa lasa ny kolotsaintsika ho faty ny sotoavana malagasy efa mangingina any amin'ny sisiny any amin'ny tsy fantatra any le sisiny tiana tenena amin'izay hoe any amin'ny tsy fantatra zany hoe tsy miainana tsony atao anatin'le fiarahamonina malagasy dia zany tsika amin'izay fotoan'izay tratran'ny fahavoazana daholy ilay fiainandra malagasy ka raha izany no mitoy de tena hosahirana tanteraka mihitsy ny taranakitsika ao arindrinao izany dia ity zany misy endrika anankiray zavatra nisy tantaraina amintsika mba ahafahantsika mahazo azy tsara tena moa zany ao anatin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety mbola tany amin'ny radio Mada zany tena ny asa tamin'izany fotoana zany namana faniry dia avany moa ny tena zany dia nafindra taty amin'ny MPS fa mbola tany amin'ny radio Mada dia nandeha ny rahana andeha anao hiatrika conférence de presse teto Antananarivo tsy tononiko le toerana tsy tononiko le nikarakara azy de rehefa tonga atao amin'le conférence de presse dia niditra atao amin'le efitrano voalaza hoe amin'ny 10 maraina no anombohan'le raharaha zany de tena moa zany tonga tamin'ny 10 latsaka fehefany teo de naka seza de mipetraka nisy mpanao gazety maro tao ary ny raha ny saina zany amin'ny ankapobeny ny olona tao ny mpanao gazety sy ny mpiatrika an'le izy de teo amin'ny 10 teo manodidina ny 10 iresaka le hoe fanjana-tsaina sy le ohatr'izay mantsika rehefa ao anatin'izay zany de ny mpiatrika an'le fionana io na le conférence de presse io anankitelo ihany ny vazaha telo ny vazaha fa ny 17 dia malagasy daholo de niainga amin'izay le conférence de presse zany nandeha ny voainga mihitsy nandeha ny fanazavana
dia tonga dia atao amin'ny teny frantsay le izy. Malagasy 770 ny tao fa teratany vahiny dia ataoko hoe vazaha zay malazatra azy anankitelo dia natao tamin'ny teny frantsay lay fandeha n'ilay conférence de presse zany. Dia avy hatrany moa zany dia teny zany ny nangataka fitenenana moa ny tenako tamin'izay hoe mampanao gazety zany dia nanontany alay mpitarika tery aloha hoe ary tonga dia ny teny malagasy fa hoana moa izy ity no atao amin'ny teny frantsay atao amin'ny teny vahiny fa maninona raha atao amin'ny teny malagasy ka misy vahiny eto fa vahiny firy ny ato 3 malagasy 770 dia teo zany dia hoe ohatran'ny tena tsy mety zany dia nirofoko ny entana dia lasa nandeha tsy zarery ny nandeha fa mpanao gazety maromaro ny lasa teo tany amin'ny folo mahery tany tonga dia lasa daholo tsy zany no nitarika fa zay le toe-javatra zay dia zay moa zany dia lasa dia rehefa avy eo zany dia nisy ny fitenenana natsona ny tenanay hoe natson'ny tany amin'ny station zany tany amin'ny radio Mada tamin'izany fotoana zany tsy mampaninona nonona narana kely ato ny mpitatana anay tao tamin'izany fotoana zany dia Andriamatoa Ivan Randriasandratra Niony dia efa présidentiel izy tamin'ny fotoana andro ny efa ministra tamin'ny vanim-potoana nitatana ny président Marc Ravalomanana ny firenena dia rehefa tonga tany dia natsony dia hoe iny zany nataony lahy zany ny tomobile lany fotsiny lasantsy hitondrana ny lany nefa ny tsisy vaovao tonga sy ny sisa fa elahy hono lasa sady efa tonga tany kio zany nitatitra tamin'izay fotoana zay satria tamin'ireo olona tao anatin'le efitrandreo nisy tonga dia mifandray tarby zany tamin'ny mpitatana tao amin'ny radio Mada tamin'izany fotoana zany dia nazavaiko tamin'ny Tsipria mihitsy hoe zao ny zavatra anseho zao dia iny moa zany tsy dia nisy hoe ny tena aloha tsy hoe voasasy tamin'izay fa zao ny teneny hoe zay alahy zay mihitsy alahy zay andana toizo ny asan'ny lahy sy ny sisa dia zay no zavatra nitranga tenenina amintsika zany afahantsika mieritreritra hoe ahoana moa no fandehan'izany le hoe karazana fanjanahan-tsaina ny dikan'izany raha tonga dia itsina misy mipandika teny lasa tsy mahazo vola mipandika teny na ny interprète rehefa tsy ampiasaintsika izy any amin'ny setraresapirenena any betsaka mipandika teny raintsika zao ohatra hoe filohan'ny Korea avaratra izy le zavikeliny Kim Jong-un niona tamin'ny président Donald Trump izy tamin'ny fotoana andro ny président américain tany tsy haiko tany Singapour angamba izy iny miteny koreana izy tompoko nefa ny teny koreana tsy tafiditra ao anatin'ny ohatra hoe teny ampiasaina ao anatin'ny Nations Unies amin'ny firenena mikambana fa ny teny koreana izy ary misy mpandika teny miaraka amin'ny foana zany Yasser Arafat zany tamin'ny fotoana andro miteny amin'ny teny izy miteny arabo izy dia misy mpandika teny miaraka mieny foana ny mpandika teny fa ny atsika raha vao misy vahiny dia mamitsaka nefany le malagasy ao anatin'le fitrandro le zavatra ny tantaraiko teo tena hoe majorité maronisa dia menatra mampiasa n'ilay teny malagasy menatra satria manino efa tratra n'ilay fanjanahan-tsaina dia otsika hoe zany anga misy fiatraikany amin'ny fiainana isan'andro zany anga misy fiatraikany amin'ny resaka hoe fiarikarena misy mihitsy satria rehefa tsy ampanjakanao zany maizy ianao dia miteraka fahantrano zay tiana tenena zany dia hoe io fahantrano io tsy resaka fotsiny hoe are-pirenena voaroba eo ny tsy fahaiza-mitantana fa ny fahampitehan'ny malagasy ary ny malagasy ny tena zava-doza dia ny hoe sady tsy mahafantatra izy ny sanatriny zany ny taranaka-renirina tsy ho tia intsony tsy akamamy intsony ny mahamalagasy azy fa lasa mitsiriritra ary misy miteny mihitsy tanora amin'izao fotoana izao hoe fa naninona ary any tsy amerikanina naninona ary any tsy japonais fa dia malagasy satria tena le malagasy zany mantsy ny sary hita maneran-tany dia hoe firenena farahidiny tsy hoe mahantra ntsony fa farahidiny plus pauvre tsy pauvre fa plus pauvre dia lasa hoe menatra na dia hiteny ara hoe zany malagasy raha misy tanora avy amina firenena samy hafa zany mijoro eo milahatra eo
de mamitsapitsaka lay malagasy any amin'ny fanatanjahantentsika sisa no hoe ahafantarana antsika na any amin'ny sehatry ny kolotsaina na any amin'ny sehatra hafa fa le hoe Madagasikara ambongadiny de efa manahirana amin'izao fotoana zao ka zay zany ny tiano tenenina amin'ny tianantsika azy hoe io dia tsy tokony amaivanina izay le hoe fanehoana sy fijoroana amin'ny hoe malagasy izay. Resaka rano be zao no hitantsika, de resaka vidim-piainana zao no hitantsika, de resaka ty fasairanana isan-karazany ty no hitantsika. Fa izay fanjanahan-tsaina sy fampitehan'ny kolotsaina sy ny soatoavana malagasy zay enitsika le izy fa ohatrany tsy de misy taitra nefa io dia anisan'ny tena hoe manapotika mihitsy ny firenena amin'izao fotoana izao ka dia manoloana an'izay aloha raha ny hitantsika raha ny mpitondra any Frantsa zao dia mahay volotratra mihitsy satria zany atao hoe Frantsa zany ane sahirana raha vao tsisy an'ireo tany zay nozanahany. Zany mbola resabe koa zany resaka hoe accord de coopération zany fa sao de tsy fantatsika ny anarany ankizy any ampianarana zany accord de coopération eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara. Inona ny fifamatorana zany sy ny sisa fa io zao Mali tonga de nitodian'ny lamosiny i Frantsa na de zanatany frantsay Mali miteny frantsay de lasa izy nakany amin'ny Rosianina tena sahirana mihitsy ny sain'ny mpitondra tarianga Macron am'izao fotoana zao nefa nga Macron ko hiatrika zavatra goavana tsy ho atsy amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Frantsa sahirana de asa mety anao randra-tarihany io raha ty Afrika ty ino loha zany malininy atao iny de efa misamboara avoara le izy marina hoe any amin'ny toerana misy ny CEDEAO ihany no misy an'izany Mali zany tsika moa aty amin'ny SADC fa nendry zareo zany zavatra hafa mihitsy no miseho ao Mali satria ny frantsay manana tafikany hoe mampandry tany miady amin'ny jihadista sy ny sisa kanefa hitan'le Mali hoe ohatrany tsy mijanona amin'izay fotsiny ohatrany midikiditra lala ohatrany lasa mibaikobaika ohatrany hoe lasa izay indreny eto de izay mantsy le tsy tatany any Mali zany ka mieritreritra amin'ny Mali hoe ohatrany misy fanjanahana amin'ny endriny hafa ty de izay no mahatonga an'io de faly ery Vladimir Poutine ary ananary de lasa pralamy anala zany zao i Mali zay taritin'ireo mpanonga-panjakana sy le vahoaka ao aminy ao sy ireto any Rosia ireto. Zay zany no anisany hoe mba tsetsatsetsatsyaritra tamin'ny izay atoezavatra izay satria raha ravintsika izy zany mialohan'ny andraisan'ny namana faniry raha safy manantany indray ny fanohizana ny fandarana de ny hoe tsy hoe ny fandribana ny arem-pirenena tsy hoe ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy zany ihany no mahatonga fahantrana fa tena mahatonga ny fahantrana ihany koa dia ny fanjanahan-tsaina izany ny fampitehan'ny soatoavina ny malagasy io ny tsy fahafantaran'ny malagasy ny tantarany dia miteraka fahatrana miteraka hoe tsy fahafantarana miteraka atao hoe fahatahorana dia inona koa ny aterany teo tsy fahafahametsika de lasa impuissant zany rehefa tsy mahalala inona de ny ato ambadika ato manao zay daniny kibony amin'izay rehefa tena dinianao le izy de tena mandeha makany mihitsy ny toedrara amin'izao fotoana izao ny tantaram-pirenena raha hovan'ny sasany tantaram-pirenena hovan'ny sasany dia ahoana moa zany no everina hoe hiteraka fampandrosoana ao anatin'izany rehetrarehetra izany ny teny malagasy amin'izao fotoana izao de tena mila atao hoe ezaka be mihitsy satria misy zany ny tanora sady tsy mahay teny malagasy tsara izy tsy mahay teny frantsay tsara raha ohatra hoe izay no raisina ohatra fa tsy maintsy mijoro ary dika an'le hoe mijoro de araka ny tenin'ny président Marc Ravalomanana io dia misy heviny be dia be zay de tsika mantsy hoe mijoro de hoe tena mila raisina tonga de hoe mahitsy be zay fa misy finosony be zay mijoro izay raha ny tenitsika zany zao de hoe tena mila mijoro isika manoloana ny fanjanahan-tsaina amin'izao fotoana izao ohatra farany hoe tsika amtinana azy misy ny teratany vahiny zany zao eto Madagasikara manao fandrarahana izy ohatra hoe any amin'ny sehatra mivarotra
dia mahay teny malagasy tsara ry zareo, de misy malagasy a miasa ao, de rehefa miresaka zany le vahiny le mpampiasa tsy tia no fantatry le malagasy le mpiasa de miteny amin'ny teniny izy, de le mpiasa zany tsy mahafantatra samy eo miteny amin'ny teniny izy, de ohatra hoe misy zavatra hoe tsy de mampanina azy na fantatra zao le mpiasa azy dia miteny malagasy izy. Zany ve de tsy mamperitreritra atsika? Zany ve kanefa zany zao ohatrany hoe fiainana andavanandro, ohatrany hoe iainana tsisy mataitra, tsisy mampanina, kanefa zay zavatra de tena miteraka fahavoazana. Ny frantsay aloha zany zao de mikoropaka mihitsy satria raha ny eo amin'ny resaka hira zao, resaka kolotsaina, raha ny ankizy sy ny tanora malagasy zany zao rehefa jerena de any amin'ny hira amin'ny teny anglisy ny tena manavanana ny ankizy, fa vitsy no hoe tena hoe tanora io tanora sy ny ankizy no hoe mihira amin'ny reo hoe artista frantsay, tsy tonga ho azy zany fa ireo artista teny anglisy na ny anglophone no ohatrany hoe manavanana ny tanora eto Antananarivo amin'izao fotoana zao, mandeha amin'ireny lanonana maro isan-karazany de miteny anglisy ny ankizy zay no zava-misy ary tena mahay ary tena mahay mihira ny ankizy ary eo amin'izay resaka sehatra zay zany sy ny kolotsaina izay ka anjarantsika tsirairay zany no tena hoe mieritreritra tsara ary tsy vitany hoe mieritreritra fotsiny fa hoe mandray fanapahan-kevitra mihitsy amin'ny hoe fanomezana aina vao indray fikolokoloana ny malagasy. Io resaka Colisée eny anaty rova io, rehefa jerenao le izy anaty rova zany eny tena hoe mirakitra zavatra be dia be tonga de nasiany sasan'ny Colisée hoe tsy maintsy atao io eny tsy miteny ny olona aloha amin'izao fotoana zao fa io izy io efa natao io de io izy io fa ho hitatsika eo ny izay hotoyany satria na enona fitenena daholo na mipahay tantara ny ray aman-dreny ino hoe fa ahoana ary zany, inona ny ifandraisan'ny fita mian-dalana amin'ny Colisée, inona ny ifandraisan'ny tranovola amin'ny Colisée, inona ny ifandraisan'ny Moitsela fanjaka amin'ny Colisée, inona ny ifandraisan'ny tranobe manjaka miadana io amin'ny resaka Colisée, vakoka izy nefa zao lasa carreau be ao anatin'le anaty rova sy ny sisa resaka kolotsaina zay tompoko, ary rehefa tsy voakolokolo tsara dia ny hafa no ikolokolo azy arak'izay itiavany azy na ho pitehana mihitsy de fahantrana tsy tanono ny vokatry izay rehetrarehetra. Le fahantrana zany de misy ny hoe fahantrana raha materialy tsy manam-bola mahantra ny arena voaroba, zay le fahantrana amin'ny lafiny iray, fa le fahantrana anankiray dia ny fahantrana ara-tsaina sy ara-kolotsaina, fampitehan'ny maha-izy ianao, fahantrana goavana be zany dia anjarantsika no misaitsaina tsara ao anatin'izay resak'izay fa ny inona moa ny filaza azy hoe ny ity tantara ity de mbola hitohy, ny tantara de mbola hitohy fa mbola tsy fain akory fa à suivre, mbola eto daholo sika mianakavy. Ndahoarina manafaniry eny ary misaotra Rina ny resaka malimo ianao sy ny sisa teo de rehefa misy ny fotoana ny Rina any de mba hiresaka kely amin'io resaka Sahel io tsika na zay 5 Sahel zany, rehefa miresaka amin'izany misy dikany be zany resantsika zany dia Mali, Burkina Faso, Mauritanie, Niger, Tchad, zany ao anatin'izany zay 5 Sahel zany zay anisany tena ny firenena sy mpitarika atao anatin'ireo firenena ireo dia nitambatra niketrika zavatra lehibe ao anatin'izay hoe fieritreretana ho amin'ny hoavin'ny firenena zay, de taty amin'ny resaka sécurité aloha na fitandrona ny filaminana ny tena nitambaran'izy ireo, fa mandeha lavitra be ny saindreo amin'le hoe mba hanana an'le tena endriny vaovao amin'izay amin'le fitantanana an'le firenena. De io rivotry Mali io zavatra nitsanga tany Burkina Faso io ohatrohatran'io le izy, le zavatra nitsangatrany Tchad ohatran'izay le reviny le zay 5 Sahel zany ao anatin'izy, de io moa zany le nananganatra reo le force-na sécurité zay nakatoavy ny Nations Unies, ny Union Africaine, ny Union Européenne, misy dikany be zany fa mbola tsy androany aloha tsika ny resaka an'izay Rina fa amin'ny manaraka tsika resaka nambarako teo fa iresaka lafin-javatra hafa tsika Rina arabe mananjara satria ity de misy tranga anankiray
ny seho zany tao anatin'ny herinandro izany. De ty tranga ity dia ny azo lazaina hoe ny mpikirakira ny tambajotra sosialy nanomboka teo amin'ny 3 andro teo zany de nahita an'izay fitsidiana nataona tovolahy teratany frantsay zay Dylan Thury zay ny anarany dia io tovolahy io dia diso fantatry maro satria any ivelany any moa zany surtout any Frantsa de misy an'ilay télé réalité lay fandarana amin'ny fahitalavitra le Koh-Lanta zany de misy ihany koa le hoe prince princesse amour dia anisany nandray anjara tamin'ireny zany i Dylan Thury zany de nanao izy an'ilay hoe voyage humanitaire zany lay hoe fitsidiana aramaolona zany na fitetezana tanàna nataony Dylan Thury zany Thury mialatsiny amintsika zay hitantsika amin'ny sary zao moa zany de tany Sénégal nanomboany azy de rehefa avy tany Sénégal izy Rina Rabemananjara dia nandeha taty Madagasikara zany de tany amin'iny faritra Atsimonosy iny izy nandeha de isaky ny tanàna izy de mijanona zany fa ny tena nieritreretiny Dylan Thury zany de hoe hoany amin'ny faritra Atsimonosy izy hijeriny zava-misy marina any arotateriny zany de nitondra zavatra zay voatsirambony tanany izy de vovokatsaka ny nentina de zay vovokatsaka zay zany ny hoe andrahoana de mba omena ny lepona satria efa nahazo voamelo izy hoe tena kere le any Atsimo ary io kere io zany maneran-tany de efa mahafantatra ny hoe any Madagasikara rery zany misy an'izany kere zany na amin'ny andro fahavaratra na amin'ny andro ririnina na amin'ny andro maintany zany misy an'izany foana any Madagasikara zany zay de nandeha niteteniny tapany Atsimo iny zany fa ny tena somary nanahirana rina zany ary ty zao de hoe inona zany zao no explication angatahan'ny fanjakana ny Dylan Thury ty indray zao satria asa tsy ho zaka amin'ny fanjakana mihitsy ny zavatra voaka ny ty raha namany ty satria izy ty koa de manana site internet de manana an'le hoe pour nos enfants karazana hetsika lehibe ary nanangana fikambanana mihitsy izy am'izay voyage humanitaire zay na fitsidiana aramaolona ataony mitety firenena zay ka hoaniny teto Madagasikara de tena nahita zavatra be da be mihitsy iny i Dylan Thury zany nahita ny tsy fahita mihitsiny i Dylan Thury zany de ho aseho antsika aloha zany ny sary ty sary ty dia sary zay vidéo zany vidéo nalefatsika ty Dylan Thury zany zay niaraka tamin'ireo vahoaka tsotsotra ponina tamina tanàna kely anankiray dia mahandro kobakatsaka mahandro kobakatsaka izy rehefa tsika vidéo de zay kobakatsaka zay zany no ifampizarana kely hitantsika zao zany le izy satria teo tsika nahita gony nisy an'ilay vovokatsaka de mahita ndray zany tsika zany le fandrahoana n'le kobakatsaka de miara-mandoatra jerevany Rina Rabemananjara tena hoe mahantra mihitsy n'lay rahalasy anabavy sy ray aman-dreny any amin'iny Atsimonosy iny le karazany baolina inox sangeza be velarana iny nefa dia kobakatsaka kely maina ohatran'izao avy nandrahoana ny ao anatiny de misy mihinana amin'ny tanany hitantsika eo za rehefa misy mihinana misotro tena hoe sahirana zany de mba mitangorona kely le fiarahamonina zany zava-misy zany tsy mihinan-kanina le olona tsy mihinan-kanina le olona ary tena sahirana any amin'le tapany Atsimo io zany matoa tena hoe misy an'izao fanolorana sakafo nataony Dylan Thury zao ny anankiray indray Rina de ity moa zany teo io zany le nahandro zany teto le fomba fandrahoana azy de iny sakafo iny zany nalahatra de nohanina zany tena midika fa antrany zao ianao tsy ahita mpitondra fanjakana na mpanohana fitondrana fanjakana hoe de ahandro ohatran'izao de ahisa viliny tangorongorony ohatran'izao de ampiseho am'izao endriny fahantrana zao Rina de hoe eraky ny sotro be mahery kely io le hoan'le malagasy fa zao ny fanampiana entin'ilay vahiny anatin'le hoe sahirana sy mahantra le firenena sy le vahoaka ao aminy de mba mitondra zay anjara brikiny izy zany erakomana zany ao anatin'izay de ny vidéo anankiray koa aseho antsika eo Rina dia ao anatin'le hoe sasatra rano tsy mahita rano sasatra zany fomba fiteny zany any Antsinananoho zany de rano amina lalana simba zany hitantsika zany misy orona nandalo de misy rano miandrona
de iny no isasana ary tena fanao tokoa any Atsimonosy any le hoe misy rano miandrona de iny no Arabe, alaina misy lavaka. arabe Misy de misy rano lavaka miankina, de de iny iny. zany no alaina de ohatrohatran'izao de njany de lantiry zany de mampandro zaza manasa ohatrohatran'izany mafy be le izy mafy be mihitsy zao sary zao fa navoaka ny de lantiry le izy mba ho hitan'izao tontolo zao de zao ara ny zavatra nosoratany eto am'izay zany tsika zany no amaky an'ity zavatra nysoratany de lantiry ity zany tamin'ny afako malo sa oviana izy nanolotra an'ity zany SOS ozy izy vakiko amin'ny teny frantsay aloha le izy zany de aveo zany tsika miezaka mandika azy rehefa aveo reny je savais où j'allais je savais que cela allait être dur mais là c'est même plus humain. Comment peut-on vivre comme si tout allait bien alors qu'à l'heure actuelle des bébés kely soratra madinika day bébé reny soratra lehibe dikan'izay reny mpianakaviana et des enfants meurent de faim. Ils sont littéralement en train de mourir tellement qu'ils sont tant affamés. J'ai l'impression aussi que dans une autre langue des gens meurent de faim et en tant qu'humain on se doit tous de faire quelque chose pour cette population. De mitoy ihany le izy partager ty tena mila hita misy ty massivement et intensément s'il vous plaît que cela sorte dans tous les médias et qu'ils se bougent au plus vite. Ils n'ont pas besoin de nous aujourd'hui ni demain, ils avaient besoin de nous hier. De eo zany misy an'le pour nos enfants zany point ONG zany lay misy any de lantiry zany de manana sitina misy an'le izy zany araka ny sanina lefatsika teo zany averintsika zany zay hoe tena misy zany ozy izy ahoana ny iainana amina zava-misy am'izao fotoana zao fa misy zazakely misy ray aman-dreny be dia maty ny anoanana ary reo rehetrarehetrareo izy izy de tena hoe ao anatin'izay tena hoe tena mangetaheta zay ary efa azo lazainy hoe tsy nihinan-kanina zany matin'izay anoanana zany dia tsapan'izay zavatra zay amin'ny maha olombelona de hoe inona no tokony ataontsika rehetra amin'izy ireo fa misy an'izay trangan-javatra zay de nanao antsoavy izy zay le antsoavy nataony zany am'izay zavatra hitany tany Atsimozay le hoe aparitao tena iparitaka betsaka mihitsy ozy izy ity tranga ity amin'ny média mba ahafahany rehetra zany mihetsika faran'izay aingana. Le vahiny zany toy ny lanceur d'alerte manoloana n'le zava-misy tany de ampanarahantsika amin'izay ny sarina mana teknisiana zay nampanaraha ny dilantiry anazy zany tany Atsimonosy zany zao zany ny ahitantsika n'le izy ty zany lay ankizy kely zay ny fanana rano zany hoe tena meurt de faim tena hoe ao anatin'izay anoanan'izay koa ny tsy fisina rano sotroina zany de eto anko zany ramatoa be hitantsika am'izao tena reraka tanteraka misy le ramatoa be de tena tsy ampy sakafo tsisy asa tsy ampy sakafo tsisy rano de meny de lantiry rano ohatran'izao zany isak'ireo olona tsirairay izy hita fa tena reraka be zany satria nanomana izy zany rano avy any am'izay nalehany avy any de mbola misy renim-pianakaviana bebe zay le bebe le gras zany ao anatin'le antso ataony ry narabe mananjara manolotra n'izay manome rano zany akaikiny ty koa misy ankizy de akaiky be kiby be izy tena kere zany kere tanteraka reo hitantsika reo zany am'izao sary zao zany inona ny tena tiatsika resahana am'ty raharaha ty rina zany de hoe tsapan'ilay vahiny matony ny safidy zany hoe avy any ivelany izy rina de ny safidy ho aty Madagasikara dia ho any Atsimony andeha de mba hijery hoe tena misy marina le kere ry de io ny teneny hoe tena fatiny ny anoanana lay vahoaka zany ary tena hoe partageo tena maximum mihitsy ny ty zavatra ty mba ho hitandrehetra mba hihetsika andrehetra zany hoe tena lanceur d'alerte raha malagasy no ny teneny iny ohatra hoe tsika mpanotra zany de hafa ny fomba fandraisan'le mpitondra azy hoe reo ndray reo fa mandrangitra na hoe le mpanohatra ve de mieritreritra mihitsy fa tsy mametraka politika zany any Atsimonosy zany le fitondram-panjakana fa nisy kolôky nataony zany ary ny filompinena efa miteny mihitsy fa lay zavatra nitranga tany Atsimo dia zatra nangataka sy ny tolorantsika fa tena hetsika am'izay tsika nisy kabary ny filopirenena zany any ry narabe mananjara
ary tena hoe ametraka mipaikady kanefa hatramin'izao tsika miteny zao zany rina dia reny ny zava-misy hita n'ilay vahiny zany de iny ao anatin'ny page facebookny izy ano any amin'ny 100 000 abonné any dikan'izay zany rehetra mahita rina ao anatin'le page facebookny le raha namana koa malaza raha teo fa akoatran'izay ny sitiny sy le hoe contact zay mifandray am'ireo vahiny marobe zay mandray an'ireny sary reny mahita zany réel ny zava-misy aty Madagasikara amin'ny alalany reny solontenan'le vahiny le manao voyage humanitaire reny zany de narabe mananjara de reny nefa tsy zaka amin'ny fitondrana reny sary reny zany le manahirana tatakin'le hoe Gaël Bourgia le namoaka n'lay tao amin'ny TV5 Monde namoaka n'le reportage n'le hoe misy apana malagasy mihinana hoditra avy nanaovana kapa de nandrahona zany de tsy maro ny reny zavatra monteny reny fanala-barakana n'le malagasy reny satria niseho tany TV5 Monde fa iny zavatra ataony dilan'ity riny ko de mielipatrana manerina zao tontolo zao iny riny satria omaly sy ny fakomaly nijery an'izy de tena amanalina zany ny olona nanao mipartage rehetrarehetra zany dikan'izay efa hitan'izao tontolo zao iny sary aty Madagasikara iny de le vahiny indray zany no manaitra zany ao anatin'izay rina am'le niteneny teo hoe partagez ozy izy massivement et intensément s'il vous plaît que cela sorte dans tous les médias et qu'il se bouge au plus vite dikan'izay nge zany tena hoe miantso olona izy mba hoetsika maniny izy tsy misadresse an'ilay hoe tena misy fanjakana miantso olona izy de nitenenina hoe tsy hoe mila fanampian'ireo androany na rapitso fa ny omaly reo de fa tokony mila an'izay fanampian'izay izy ils avaient besoin de nous hier omaly reo no mitady an'izay fanampian'izay mafy be zany misy kilalao teny be ao anatin'izany ry narabe mananjara zany fa ny fomba fandraisany rehetra an'izany sy ny sary mivoaka de tokony hampatonga saina hoe manoloana zany an'le foeraoerana ataon'le fitondram-panjakana sy lay hoe fieritreretan'le fitondram-panjakana eto tena resahantsika mihitsy rina le ozy le desianiny sy tato hoe voakady tsara lay resaka fiakaran'ny vidim-piainana le resaka tena inflation fa mbola tsy mihoatra ny 10% nefa reny ny zavatra hita nlay vahiny mandeha ny Atsimonosy ary tsarotsika tsara rina rabe mananjara fa misy tanoany ny 1 300 000 na telo hetsy sy ray tapitrisa sa latsak'izay eo amin'ny telo hetsy sy ray tapitrisa no hita ny teo anivon'ny Amnesty International zany amina hoe tena misy fijaliana be mihitsiny aty Atsimonosy de raha miresaka amin'izany tsika am'le fitondram-panjakana de le fitondram-panjakana efa manao an'izay efa misy politika ngeza be mihitsy fa tsy ho itsony kere efa manao an'le inona usine nutritionnel sa inona le hoe ho atsangana any Atsimonosy iny efa anao an'lay inona ty nutricide sa inona rina rabe mananjara efa izara an'le karazana sakafo fameno-tsakafo zay omena an'ireo olona reo fa matoa mbola misy ireo am'izao fotoana zao matoa mbola miantso vonjy lay vahiny mandalo eto Madagasikara ary tena mitady mihitsy ny zava-misy inona ny zava-misy momba n'ity resaka any andro ity dia tokony hampatonga saina zany indrindrandrindra izy zany tadiavintsika ho tonga saina am'izany rina rabe mananjara de le fitondrana zany de eo zany tsika no miandro hoe inona ndray zany no mety inona moa zany rina le réaction le mpitondra fanjakana inona ny réaction fa ny zavatra sura aloha zany de hoe azo antoka de hoe tena inona moa zany triny hoe manala baraka ihany am'le fireneny reny tranga reny ary mialerté zany hoe mampahafantatra mampiantso vonjy mihitsy ny sehatra rehetrarehetra zay iantefany iny antso nataon'lay namaniny zany ao anatin'izay zavatra navoaka ny dilantiry zay zany rina rabe mananjara ka manahirana ihany satria mety ho zaka ve na tsy ho zaka ny fitondram-panjakana ny zavatra tahaka n'ireny anjarany fitondram-panjakana mahita an'izany mety andeha daholo ny adevitra hoe ka zao anie momba ny olona io ka olona ohatran'izao anie io sy sisy fa ny zava-misy fotsiny aloha rina de hoe namoaka ny sary
tetỳ Madagasikara ilay Dylan Thierry araky ny zavatra nasehontsika iny zany. Mety mihitsika fa tsy hoe monter reny sary reny, mihitsika rina fa tsy hoe photoshop reny sary reny, fa mba mampanaitra fotsiny ihany amin'ny lafin-javatra ohatran'izao hoe mbola misy tranga ohatrin'ireny eto Madagasikara ary mamelatra le izy sady mampalahelo. De zay ny tenenantsika hoe izavo moa zany ny mpitondra ao anatin'izany fitondram-panjakana zany zay avy any atsimo. De mahafantatra tsika rina fa ao anatin'ny gouvernemanta de misy avy any atsimo. Mahafantatra tsika rina fa ao anatin'ny Sénat, André sénateur de Madagasikara de misy avy any atsimo. Mahafantatra tsika rina fa ao anatin'ny Assemblée nationale de misy solomavomboaka avy any atsimo. De atraiza ny fandraisan'izy ireo andraikitra zany. Satria raha mijery an'iny tsika rina ka mijery lay tranga omaly lay nanomeza amin'ny filoham-pirenena sakafo kobaina raha tsy diso iny sakafo tao anaty vilany iny ny zaraina raha ohatra misy sarina mana teknisiana misy amin'ny filoham-pirenena mamy an'le kobaina miaraka amin'ny ben'ny tanàna de tsy de mifanalavitra ihany rina le izy ny tato zany mety hoe kobakatsaka tsy de mifanalavitra fa na izany naty zany koa ny zavatra ohatran'izao ihany koa mbola nampitainy lay Dylan Thierry zany araky ny zavatra nalefany tamintsika zany. De zao zany le zavatra hitantsika anankiray ihany koa zany rina zany satria teny amin'ny lalana teny zany le Dylan Thierry koa de nahita zavatra ohatran'izao. Inona moa le zavatra hitany zany de ity koa zany anisan'ny zavatra anankiray hoe nandeha zany hony izy tamin'ny lalana teny de tena narary mihitsy ny fony satria mahita tovovavy kely 1.20 ka hatramin'ny 20 taona ozy izy mivary tena amin'ny lalana zany zay nalehany zany mba hikaroana vola hamelomana an'le fianakaviana. Zay zany de fomba firesahan'ny Dylan Thierry anatin'le izy moa zany de hoe elle sacrifie leur bien le plus précieux ozy izy, leur corps. Ny vatany zany no sacrifieny ao anatin'izay mba hahafahana zany mamelona le fianakaviana. Zazakely 1.20 sy 12 taona. De rehefa mandeha zay ozy izy de misy mitsoka amin'izy ireo matahotra 4x4 satria zareo zany mizara sakafo fa matahotra 4x4 zareo sao de hoe ikidnape an'le akizy zany lay vazabe am'le 4x4 fa matahotra ihany koa sao de hoe akandry zareo de angalatra tova. Zay zany zava-misy rina arabe mananjara ao anatin'lay paziny Dylan Thierry daholo zany rehetrarehetra zany nampinne izy moa tena hoe tena marary ny foa amin'ny maha-olombelona mijery an'izany rehetrarehetra zavatra hitany vahiny zany rina arabe mananjara. Ao anatin'lay tranga misy eto Madagasikara de mba mampihetsika atsika ihany ny amin'ny izy ny amin'ny hoe inona ary no fiepetra raisin'le fitondram-panjakana manoloana zany rehetrarehetra zany satria rehefa miseho zany rehetrarehetra zany rina de mahatonga atsika ihany hieritreritra ny amin'ny hoe ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana amina trangan-javatra ohatran'izao aloha tena zava-dehibe marina angamba ny eny amin'ny toerana misy azy ihany de mandray andraikitra le fitondram-panjakana rina. Fa amin'le passage tsika ho aty tsy mbola miresaka hoe iza le Dylan Thierry tsika tsy mbola miresaka ohatran'izany tsika tsy mbola miteny an'izay rina arabe mananjara hoe bandy ahoana io tena olona normal ve io ahoana ny toerana misy azy tany amin'ny toerana ny elany tany sy ny sisa ohatrohatran'izany fa matoa izy aloha tonga eto Madagasikara mamoaka an'ireny sary reny mitakosina miaraka an'le vahoaka de zay zavatra zay no mila ampisaina ny rehetrarehetra satria lay maha-malagasy malagasy lay rama malagasy malagasy lay maha-olona atsika mihitsy ny voadona ao anatin'izay reny satria eto zany tsika akoatra ny tsabona eto Antananarivo de mbola misy malagasy zany zay tena mbola sahirana fadiranovana mahantra tanteraka mihitsy any amin'izany faritra atsimo araky ny sary navoaka an'ilay olona zany rina arabe mananjara. Fanamariana kely fotsiny fanirra zafy manantany isika moa misy mahita ny sary de misy miaino amin'ny alalan'ny radio de misy miteny atao hoe ahoana tsara le izy atao hoe amin'ny teny teknika hoe décortique tsara satria zay ozy le olona miaino amin'ny radio dia tsy tanay tsara le sary ny sary vitsivitsy zany teo tany amin'ny faritra atsimo de ny tena songadina dia misy bebe zany anankiroa tena ataontsika hoe taolana fonoditra
zay zany mipotra teo dia ny misy zaza madinika kipitaina zaza madinika kipitaina rehefa kipitaina zay zany ny zaza dia mazava loatra kakana fotsiny ny ao anatiny ao amin'ny akapobe zany dia raha ohatra hoe tenenitsika amin'ny teny hafa dia hoe squelette vivant zay no zavatra mipotra teo tany amin'ny faritra atsimo ho atsika izay miaino amin'ny alalan'ny radio zany fa tsy mahita sary dia na inona aloha na inona tenenina dia reny no zava-misy santiona ny reny fa azo antoka fa mbola misy zavatra mitovitovy amin'ireny ihany koa mbola any amin'ny faritra atsimo ihany zany dia ny fanontaniana dia ny hoe betsaka ihany ianay izay vola hoe tena mitotona teto Madagasikara zay betsaka izay vola zay ary ireo fikambanana iraisam-pirenena efa tena mahafantatra tsy enjery anio resaka kere any amin'ny faritra atsimo io efa betsaka izay sarina lefa zay efa betsaka izay documentaire zay miresaka nyty faritra atsimo ity fa reny ny résultat dia ahoana zany nakaiza daholo ny vola ahoana ny resaka fitantanam-bola eto amin'ity fireneny ity ray zay reny le mipotra teo le hoe olombelona tena hoe taolana ny folo hoditra ny zaza madinika kipitaina tsy reny ve zao no tena hoe urgent tena hoe maika de maika de maika mifamonjena an'ireny olona ireny satria aina ny io tompoko aina sa ve ny sasany mitsotsotra ny ananonany fotsiny mahita tory tsara amin'ny alina mihinana sakafo milamina tsara ara-pahasalamana sy ny sisa fa ary misy mpiray-tanindrazana aminao dia tena hoe vazahany amin'ny analany kilometatra any ny tonga aty manome rano manao ny zay azony atao sy ny sisa fa ny sasany dia eo eto fotsiny miodikodire dia milamina tsara dia mba mahita tory ihany ve amin'ny alina ny zay hoe dia hoe zay tompona ndraiky zay mahatsiaro tena rehetrarehetra fa tena hoe manana andraikitra amin'ny zay hoe momba nyreny olona ireny manana andraikitra zany amin'ny fikarakarana amin'ny malagasy zay le fanontaniana zay manana andraikitra rehetra amin'ny fikarakarana ny malagasy io zao ny atao Antananarivo ranobe mampalahelo hoe mijeren'le olona ao anatin'ny stade Gouvero tsisy an'izany hoe 2 metatra satria ny Covid fa dia io aloha dia tsy hita zay hoe anio satria efa fantatra mazava hoe tsy maharaka ny capacité d'accueil eto amintsika ny ary amin'ny faritra atsimo reny ny zava-misy vazaha ary ananonary no mampiseho an'ilay izy zany dia zay le fanontaniana hoe fa inona no atao eto amin'ity Madagasikara ity misy mpitondra ve sa ahoana fa tena manahirana na hoe mampalahelo na zay lazantsika azy ary io tsy tenitenena fahatany hoe misy eny tena zavatra maika eto amintsika eto ny maika aloha tena maika faran'izay tena maika tena hoe urgent dia ny ain'olombelona satria tsy misy mahavidy ain'olombelona izany olombelona mitovy amintsika ireo tompoko malagasy mitovy amintsika mitovy aminao mijery amin'ny tenana io ianao miaino malagasy na iza malagasy ireo ary ny anaran'ny Madagasikara mandeha ny ivelany ihany satria miparitaka izy ary inona koa moa no anafenana rehefa reny ny zava-misy ary eto amintsika misy masoivo misy olo tena misehatra raisam-pirenena marobe eto mahita ny zava-misy eto misy andreo fikambanana religiosy amin'ny fiangonana izay manao zay hafany ihany koa izy amin'ny aina andraikitra amin'ny asa sosialy izay ataony miparitaka any amin'ny faritra rehetrarehetra any fantatra zany fa ilay ampitondra izay miazakazaka eo amin'ilay fitondrana dia apetraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana ary no ataondrareo zany manoloana an'ireny toe-javatra ireny zany satria dia tena hoe tena tsy takatry ny fisainana mihitsy hoe mbola misy an'izany ve eto Madagasikara mbola misy an'ireny ve nefa sika lazaina hoe tena mamokatra zao mamokatra ahoana ilay arena eto Madagasikara dia mandeha amints'izy ary vokan'io voka-javatra ihany koa io tompoko satria ny arena zany dia lasa mandeha any ivelany ihany kabraraka mandeha mivoaka any nefa le vahoaka eto taolana ny fonoditra ny zaza kipitaina
feno kakana ary reny zaza reny zao azo atoka mihitsy fa tsy mianatra reny fa tena hoe mirenireny fotsiny nefa de hoe zanaka malagasy izany. Ny atao resabe de hoe resaka téléphérique zao hoe zavatra tena hoe tsy mahavonjy ny ain'ny olona mifrère am'zany mbola tsy fantatra ntsony tsy ho resahantsika betsaka ntsony ny amin'iny fa efa fantatritsika tsara mihitsy izay resaka izay zavatra riananarimo mamaika nefa le olombelona malagasy ato tena sahirana de sahirana makaizany vola maro ny vola totony eto ary ity misy fanamariana anankiray namana faniry raha zafy manatana amin'izao fotoana zao le hoe ahoana ny nampiasana an'le vola le hoe amiatrehana ny covid mbola tsisy valy mazava tsara iny ary reny toe-javatra reny dia mahatonga ny any velany mametram-panontaniana amin'izao fotoana zao ary izy ireo ne fampiresaka izy ireo de inona ny tiano tenenina amin'izay manaraka mila jerena tsara mihitsy raha vao resabola am'resaka hoe Madagasikara am'izao fotoana zao de tena jereo tsara tokoa inona mipirofo zao manampy ane ny avy velany zao amin'ny resaka hoe iatrehan'ny malagasy amin'ny covid-19 fa tonga de vaksiny no alefany anisan'ny tena mandefa betsaka moa zany zao ny Amerikanina ary gratos io tsy andoavam-bola gratuit tonga de vaksiny fa izy zao tsy de namme vola be tsony hoe tiako faiziko satria tsy mazava aminy le vola alefa tsy ahoana reny zao ity resaka hoe taolana fonoditra sy zaza kibitaina zany amin'ny faritra atsimity nalefa n'le vazaha teo dia mipetraka amin'ny fanontaniana misy gaga zao any fa ahoana daholo aiza daholo ny vola am'zany sisa miakatra andrany eto Antananarivo fa aiza daholo ny vola tokony efa nanaovana fotodrafitrasa sy ny namany hiatrehana an'zany rehetrarehetra zany tsika tsy mahalala fa tsy marina rangaza amin'ny fiteneny hoe tsisy vola zany misy ny vola fa tsy fantatra ilay malagasy ilay fandehany izany matory eny zavatra reny mipotra tsy hoe mipotra moa zany fa hoe misy iainantsika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao vao manomboka ny taona 2020 sy 2020 firintsika androany moa 21 janvier rapito zany 22 janvier 2022 kana mody anakefatra ka tsy hay moa hoe mody makaiza moa izy ity fomba fiteny zany dia vao manomboka dia zao zany ny tena iainan'le malagasy de petraka amin'ny fanontaniana ahoana no mamaky vakina an'ity ataona 2020 sy 2020 ity vao tonga any amin'ny 1 Desambra nefa zao aza efa tena mafy ny mahazo ny malagasy mivary 3 ny kilao zay averimberina efa tsy 3 ary varatry ny nosy anyrina zay hita aloha zany hita aloha zany tanterneto fa misy mihoatra an'izay BDP lasoara alefatsika ny sary lasoara alefatsika ny sary rina ny sary zany zay io zany ny sary zay nampitainy namana zany de ny vary am'izao hitantsika amin'ny sary zao dia 500 sy 700 ny kilao de misy 5,000 de misy 9,000 ny kilao ny vary aizy io toerana io any faritra varatry ny nosy io zany zay zany anisan'ny vaovao zany zay azontsika zany de ampitaitsika zay vaovao hitantsika zay zany rina zay zany manaprofo am'le hoe le sary tany atsimo tsika hoa tsy miteny an'le hoe iza moa le bandy sy zay mety ho passé an'le bandy sisisa luxembourgeois sitsika ny 20 taona izy vezivezy any Dubai sisisa tsy any ny olatsika na hoe mety miketrika sosy izy any ambadika any am'le hoe manao voyage humanitaire sisisa asa sosialy betsaka ne manao fa ny manahirana antsika fotsiny indrindra de hoe mivoaka amina endriny ohatrany reny le sary am'le tranga misy satria mandeha makany atsimo lay ranamana de mivoaka le sary de mbola hita eo foana le malagasy le reraka le keria le sahirana zany na le vidéo rina na lefatsika karazany roa le misy misakafo na lay mandro sy misasa eny amin'ny lala na le manolotra rano zany de izy tsika hoe amin'ny mafon'olombelo zany enjana be ary le message na ampitaina an'le hoe misy olona fatiny ny anoanana ty
tena tsy resaka covid atsony reny zao tsy mahafantatra ny hoe ahoany zany covid zany ka ny sakafo ny ara tsisy tsy hitanao kasibosy tsisy nininy nefa mazana be eo mahazo an'le raha aman-dreny sy le raha lasy anababo sy reo zanaka rairaha amintsika zany any Atsimonosy fa hitantsika fotsiny izy rina ny amin'ny hoe matanjaka be ny fian'le communication mivoaka any ivelany satria na any amin'ny Instagram ara misy any amin'ny 800 000 abonnés any sa anoano no mifandray am'le raha le boakely ty mahazatra antsika hoe Facebook fa any mbola izy koa de reny rehetrarehetra eno a ny tenentsika hoe miparitaka de zay le endrika sary ny Madagasikara nefa matoa misy zany am'izao fotoana zao de zao hoe te hanaitra ny rehetrarehetra hoe misy an'izany eto Madagasikara ka raha le mpitondra zany no enontsika de le mpitondra zany de ohatrin'ny hoe paradisy Madagasikara manao fotodrafitrasa efa tena mijery mahakasika indrindra amin'ny resaka jiro sy rano manao installation de manao séchage de manao inona mo manadiodio kely an'le filany ndeka alefa foana isaky mihetsika le izy nefa le jiro ato tapaka foana tsy fakahitana le jiro mara mepotika isan'andro de rehefa mihaino an'le mpitondra ianao de manana programme momba an'izao zay a reforestation manana programme momba an'izao zay a resaka inona moa izy ty zany industrialisation na sakafo resaka fanaovana sakafo any Atsimonosy manana programme ngeza be zay mombana fotodrafitrasa ny démocratie de mampiasa rehefa mihaino an'le mpitondra fa rehefa tena mahita an'le réalité am'izay zany isan'andro de iny zao hitantsika iny sary tany fitsarana an'iny zany zao de inona zany zao nambara indray le fitondram-panjakana amina trangan-javatra ohatrohatran'ireny fa zao raha miresaka an'le tany Atsimitsika araka ny nambaran'ny député membre Bendrina novan'ny taritra amintsika teny de hoe anisany tena nahaliana lay tamin'ny fivorian'ny COP26 tany Glasgow lay hoe changement climatique le fiovaovan'ny toetrandro mifandraika an'le hoe kere le famine zany azay tany Atsimonosy de zay mampanelista any député membre Bendrina tany Glasgow de nazavainy zay lafiny zavatra zay satria nahaliany zany le changement climatique zany de tsy hoe tsy tonga ny orana na hoe karakaina ny tany na sarahany zany ohatra hoe tena tsy maniry lay zava-maniry zany na hoe ny biby no mitsoka amina toerana zay efa tsy mahatamana azy satria maina lay anina no lay fiovaovan'ny toetrandro fa le hoe ny fiovaovan'ny toetrandro no mitarika am'lay kere any Atsimonosy de lina tam'zay time zay zany ny tany Glasgow de rehefa mahita zany tsika am'izao fotoana zao reny de ohatran'izay ihany koa le nandehana le Amnesty International sy le niantso vonjy le voely zay le voatsely zay le hoe misy anoany amin'ny olona amatapitrisany tena nona am'izao fotoana zao sahirana am'izao fotoana zao aty Atsimonosy ary mamonjy an'izy ireo aty zay tena mazana be zany ny tranga misy eto Madagasikara rina fahantrana any Atsimonosy fahantrana eto an-tanàn-dehibe fiakarany vidim-piainana zay mitarika fahantrana any amin'ny faritra rehetrarehetra tsisy tafavoaka ny vokatra ary rehefa tsy tafavoaka ny vokatra rina de ny zavatra mitranga ihany koa dia anisany sahirana le mponina satria inona moa ny tena fiainan'le vahoaka satria zany ho andra indray tena tsy fantatry le mpitondra fanjakana mihitsiny hoe ny any Anosy be de resaka tourisme raha tsisy touriste tany zany tsy miaina Anosy be satria zara fa misy orinasa ao inona moa le mpanao resaka jonandranomasina iny pêcherie de Anosy be de ny sirama ohatrohatran'izany ihany ange ny Anosy be raha tena orinasa lehibe dia ny fizahantany de misokatra ny hôtely mandeha mifamezivezena ara-tsakafo mandeha mifamezivezena eo amin'ny resaka transport mandeha mifamezivezena eo amin'ny resaka guide sy ny rehetrarehetra Anosy be Elville de raha bloqué zany io secteur anankiray io raha mihitsoka zany de dikan'izay le fiany an'le vahoaka mihitsy ny voatony de niantso vonjy Anosy be hoe tena tsy tafavoaka zay tena tsisy mpizahatany aty Anosy be satria tsy manana zavatra ankoatran'izay le tanàna de raha mandeha indray zany aty am'le sava sy le analanjorofo sy ny rehetrarehetra de inona moa ny anazy produit aneny anazy riny de fantatry ny rehetra hoe misy girofle any misy vanille any misy cacao any misy cannelle any zavatra ohatran'izany no any am'ireny faritra ireny de nefa tsy mba manamaivana am'le asan'le tatsaha
le asan'le mpanangom-bokatra, le asan'le commissionnaire, le asan'le inona moa zany lay opérateur le ataon'le fanjakana fa vao mainka mampavesatra ary nampitotongana an'lay asa fanaon'le malagasy. Nefa reny zavatra reny rinarabe mananjara niterika fahatsaram-piainan'le vahoaka malagasy. Zay nge le indicateur tenen'le eo amin'le statistika tsy mety mihitsy reny zao nantany tsika manontany mananara maranjetra tonga hatrany tala hoe nanahoana ny campagne ny vanille tamity mba nisy nahavidy an'le moto ve satria le moto Honda sy le Kunlon sy ny sisa sy le France Rider karazan'ireny le Zambogona fiantso azy raha tsy hain'le mpitondra fanjakana de zany fiantso azy any amin'iny faritra valatra sy analan'izofiny zara fanandeny tsena tam'ireny tsena moto satria tsy manana n'lay vola zany arak'le tokony izy tsony le tatsara iny. Nanahoana ny tsena le panneau solaire satria matetika mividy panneau solaire zany lay tatsa mba ahafahany zany mba manolo indray zany ny zava-misy fa tsy nandeha le tsena. Nanahoana ny tsena matelas na le kdo réponse zany tsy mikatso daholo ny rehetrarehetra rina ary any ambanivohitra any efa nambarantsika foana ty rina de hoe mampiasa kanaly satany any ambanivohitra fa vitsy manao an'le réabonnement sy ny sisa am'izay ary vitsy ihany koa no mividy an'le pacte théorina zany satria na ny anto tsy misy tsony le volaka lasa le tatsa zay mivarotra an'lay manta 140 000 ariary hatramin'ny 200 000 ariary rina rabe manjara no mivarotra 20 000 ariary manta am'le vanille mitovy vidy am'le raikilao am'le girofle ahoana ny esana ny ainan'izy ireo am'zany nefa efa nambarantsika fa tsy mora mikarakara ny vanille iny de rehefa mandalo any le mpitondra fanjakana de eo foana le fampiasonana rina anao maison de la vanille tsika de jerevantsika ny ohatran'izao de anao dinikasy tsika dia jerevantsika tsara hoe ohatrinona ny tena ndraisan'le opérateur azy fa tsy azo atao ny mamono ny tatsa de ny tatsa koa mila manao vokatra ohatran'izao sinsisa de manimbotra izeo jerevana ny fomba fahamoahana an'le vokatra mba ho voaray tsara ny vidiny am'setraresampirenena fa tsisy tiany zany tsy mamany inininy zany fa eo zao mbola ho andrasantsika rinany tam'ty 90 000 ariary izy le prix ny navoakan'le fanjakana am'le la vanille maintso de nalatsaka 75 000 ariary izay raha sy diso ny fitadiko rino de ho hitantsika eo hoe ohatrinona ndray ny avoaka amin'ny ministera zany le la vanille maintso raikilao fa miankina amin'ny fiainan'ny tatsa zany de ohatran'izany raha ohatra ianao zany mandeha any Ambatobe ny rina de fantatrao hoe inona ny any Ambatobe de tonga de black ice zany misy an'izany misy lojo any fa mandeha sy miainga vely izy am'izao fotoana zao de sahirana ny tatsahany am'izao fotoana zao mandeha ianao makeriana lavory misy inona any katsaka miainga be ny katsaka am'izao fotoana zao fa ahoana izy am'izao fotoana zao tafavoaka ve sasy tafavoaka le vokatry ny tatsa zany anie misy dikany daholo zany ary mifampiankiny zany fa le mpitondra fanjakana zany de mahafinaritra azy de hoe zay manotokana pavé le manomboka eo amin'le 100 metatra ka hatramin'le 1 kilometatra eo le tokony olo-kafa tompona ndraiky mpanjakana hafa nitokana azy fa tsy voatery le flo zay manao an'le karazana hoe stade de reny nefa tsy de mitondra zavatra hoe am'le tena andrasana maiky reny rinarabe mananjara am'le tena filan'le vahoaka tsy izay le zava-misy fa zavatra hafa nitaratra de lasa manahirana le izy de zay zany ny antony amerimberenantsika n'le sary reny mba ho hitan'le mpitondra fanjakana ny amin'ny hoe misy raha be tabera nga ataonyty fitondram-panjakana ty fa tsy variana parady fotsiny de manao selfie de manao récupération politique zay zavatra mitrangy eto seroa dia lasa mamono afo amin'ny média amin'ny télé sy radio de reny ve zava-misy any Atsimonosy riny zavatra iainan'ny olona any analanjorofo zay namme vato anao mananara sy marontsetra namme vato anao toliary de reny ny fiainan'le vahoaka namme vato anao deko de reo le fiakaran'le vidim-piainana am'izao fotoana zao de mbola mieritreritra ianao fa mbola mila mandaa efatra ianao nefa mandaa ray rehefa savolaina le vahoaka malagasy efa mihinana tsy fihina mihitsy le vahoaka malagasy de mba tokony tonga saina ihany le mpitondra fanjakana rina ny aminao hoe saode efa mba fotoana feritreretan'izao de nresantsika le sary omaly ny hoe tsy voatery mpilalao ihany anatin'ilay ekipa korona mety tsy mahay fa mety le dirigeant na le staff mihitsy rina nefa mendriko soloana angambany fa raha ohatran'izao de mety ho faty le club satria le club zany tsy tany amin'ny premier division de nitotona deuxième de troisième division mety ho faty le club rina zay angambany amarana ko azy rina mady amiko ya
Ya mandeha ny fotoana tsika tonga amin'ny fotoanany famaranana zany a isika ny amtinana azy fotsiny a de ny hoe ny tena zany zao miverina kely amin'le sary tany atsimon'nosy zay nalainy le vazaha Dylan moa ny anaran'izy teo Dylan Theory dia tena anisan'ny nanamarika aloha zany de ilay rafotsy be ilay bebe zay tena atao hoe taolana folototra sy ilay ankizy zay kipitaina nahita an'ireny toejavatra reny a de aleo tsorina hoe amin'ny malagasy a mahita an'ireny de menatra ny tena menatra any vahiny satria vahiny le nandefa an'le nanao an'le fanadiadiana iny vahiny no miantso vonjeo vahiny no manentana an'izao tontolo zay hoe jereo le any Madagasikara ny tena ny teny eto teratany malagasy de tsorina hoe menatra ary amintsika malagasy zany hoe tsy mahalala menatra zany de tena efa tsy izy zany zay zany aloha ny fanamarihana anankiray raha ohatra indray zany ny tena raha hoe ny tena miteny eto ka hoe tompona andraikitra amina ohatra hoe tena hoe momba an'ireny toejavatra ireny de tafiditra ao anaty hoe tena zoera tsy mahafaty baolina ka ny zoerany atao amony baolina fa raha zoerany teny ambonikaza sy sisa sy hoe ny mpitatana rehefa tsy misy résultat dia manajatena alao tonga dia mikisaka teny mazava izay tsy mila hoe tenenina tsy mila hoe ohatran'izao fa io moa samy manana ny fomba fijeriny samy manana ny tezaina azy samy manana ny eritreretina satria ny saina samy manana dia izay no zava-misy fa dia anjarantsika no mieritreritra tsara anjarantsika no mandray izay azo iraisina fa dia reny ny zava-misy ny fahendrena malagasy de miteny foana hoe ny mamy atelemo ny mangidy aloafy tapitra ny fandarantsika tamin'ity indray mitoraka ity miara-manonja MBS Radio Mada isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany na ianao teto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina dia isaorana daholo izany ary dia fantatra ihany koa zany zao vao milatsaka eo ary faniry fa ny toetrandro eto Antananarivo ohatrany hoe milamindamina ohatrany hoe milamindamina fa omeka le vao farany eo ry faniry ty zany tsara ho fantatry ny rehetra aloha zany rina lay makasika ny toetrandro zany satria tsika moa zany androany tapitra de tsy tafa amin'ny lasina tsika vao tafana de zao zany aloha vakitsika ty rina aloha zany alohan'ny tena marana antsika satria misy filazana manokana momba ny rivodoza zany ny 1 janoary zany tamin'ny 7 maraina teo navoaka ny meteo Madagasikara li satria mba tsara ihany mba fantatry ny rehetra ny fiomanana zany satria manodidina ny amin'ny 700 kilometatra mahery atsinanana somary avaratra atsinanana Sainte-Marie no misy ilay faritra Androratsy ahino vadika rivodoza akaiky zany 700 kilometatra amin'ny fiafaran'ny herinandro ka hikasika ny morontsiraka avaratra atsinanany nosy izany tenen'io meteo Madagasikara ty tena avy any meteo ty ho fiomanana manoloana izany vinavina zany dia angaviny reto isika sy faritra manaraka ireto mba ampiatra ny fiepetra mikasika ny filazana fanairina miloko maitso antala analanjorofo ary atsinanana de mimpanjono an-dranomasina zany amin'ny faritra morontsiraka Sofia Diana analanjorofo atsinanana de tanana mba tsy andrika zany intsony fa ho ratsy tanteraka ny toetry ny andro ary anaraka fepetra omeny manam-pahefana iny fotsiny zany vinavina hivadika ho rivodoza io tangoron-drahona io ao anatin'ny 420 ora ho avy dikan'izay zany mila fiomanana tsara ihany koa tsika satria mety hitarika rano be io eto andrenivohitra sy manodidina rina de mila mainto tsika satria io le foto-dravitra asantsika mbola rano tsotra teo efa ilay fito iny de cyclone fa ity amin'izay zany de hoy tsika mila mailo tsika rehetrarehetra moa zany satria tsika rina zany androany mamarina de amin'ny latsinainy vao tafaraka de aloha tonga tsy balancer tsika le information avy any amin'ny météo de mampitapita daholo zany rehetrarehetra hoe isy rivodoza amin'ny faran'ny herinandro raha io fanazavan'ny météo io eny ary ty le hoe miotsy vita de tonga ndray ty zavatra ty mampieritreritra izany eny afa dia tapitra ny fandarantsika samy hotain'Andriamanitra isika menakavy veloma tompoko